Tantara nosoratany Sederana Antenaina Rabearnala no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Iza ary a? Ireo anome aina ny tantara, Ulsliv miaraka amin'ny Faly, Régis, Bruno ary Hervé. Bruno Rakotomalala no nandray feo, Anjariliva no nanantotosi. Fa aiza zany? Ohatrany manjavona be ny izay jereko rehetra. Fa maninona ary ny masoko zany? Lohako ihany koa mavesatra be mihitsy. Fa maninona ary andraso aloha anandrana iariny eto ka. Tena tsy afaka. Marary amafy ny tongotro. Ty tanako avity ihany koa ohatrany mavesatra be zany. Ohatrany fanina ngia zany. Tena fanina. Fa inona ny zavany va tena tsy mba azoko mihitsy zao ka. Mariny, fa izy ty toerana misy aty. Trano be tsara tarehy. Ary tamin'ny fomba ahoana moa no nahatongavako teto e? Oviana ny taty. Ary izay ihany koa nitondra taty amin'ity toerana tsy fantatro ty. Tena mbola tsy misy mazava amiko avokoa zao ka. Inona ny zavanseho e? Sa ve manofy a? Nefa zaza mahary mararika. Jery fa maraina ny andro. Misy famataran'andro miantona amin'ny rindrina io. Manondro amin'ny 3 tolakandro. Dia ahoana ary zany e? Iza ny olona ato amin'ity trano ty? Ohatrany tsy misy olona mihitsy ny amin'ity toerana ty e. Andraso aloha ezaka iarina teto ihany aka. Kay, tena marary amafy ty lohako ilany ty ka. Ohatra ary taratasina koa reto ambony latabatra reto. Kara-panondro. Eny e, kara-panondron'izy ty. Fa sarin'iza koa ny ty e. Tsy misy tadidiko mihitsy izy zany ka. Fa tsy sariko ve ty e? Kara-panondroko ty zany raha izany no izy. De taratasy amin'ny anarany iza? Rasamy manana Rafaely. Rafaely zany no anarako. Zany ve no anarako? Ka zany meto amin'ity kara-panondro ty. Zay zany no anarako. Tena loza.
tena very ny fitadiako raha izany no izy. Ahoana raha ny tsy misy tsaroko ny zavatra rehetra, fa inona marina nyseho tamiko e. Andraso aloha jerena ihany reto taratasy sasany reto ka. Ty zao taratasy ponenana angambany izy zany, nefa misy sary ihany koa ny eo aminy. Ty indray zao de permis, taratasina fiara maromaro. Ohatray, ary samy nianarako daholo ny izy zany e. Fa ahoana ary izy zany, tena tsy misy azoko reto, nefa de voalaza fa fananako sy avoko. Voatery tsy maintsy azona azy reto aloha raha izany no izy, satria ihany koa raha samy manana Rafaely. Ohatra nefa nisy niatso tamin'izany ianarana izany ve? Tena tsy azoko mihitsy. Ampiora Andriamanitra fa tsy misy tadidiko ny fiainako e. Fa mba iza ara ny olona mipetraka ato amin'ity trano ty e. Trano lehibe ty ve de angina be tahaka izao? Jere tsy mba misy olona mivezivezy na de iray aza. Mba aiza ary ireo tompotrano? Efa mba minitra maromaro iny zay ny foazako teo zay, nefa tsy mbola nahita olona tato na de iray aza. Toy izaho irery ihany neto. Andraso aloha any amin'ny efitra hafa nefa sao kosa mba any izy ireo fa tsy mahalala fa efa taitra. Indrindra ihany koa mba anontaniana an'izao zavatra rehetra zao fa tena tsy misy azoko mihitsy ty marina e. Inona marina no zavatra niseho tamiko taloha ary nahatongavako tato amin'ity trano ity? Mino aho mantsy fa ny tompotrano no afaka ny ampy sy anome ny fanazavana amin'izany angambany. Te mivezivezy miakatra sy midina eto fotsiny fa tsy mahita izay olona ato amin'ity trano ty akory. Toy izaho fotsiny no reraka eto marina. Zaho ihany koa moa tsy de afaka mamindra maharitra fa torovana be ny tongotr'ilany. Fa mba naninona koa ny ary izy ty? Jereo nge raha tsy tena mivoto ary misy mangana eto amin'ny lohaliko e. Ohatrany hoe novelesina tamin'ny zavatra izany. Tena mbola tsy tsaroko mihitsy. Tsy misy mazava amiko na de kely aza. Fa ny mahagaga de hoe aiza ara ny olona ato? Izay efitra rehetra noteteziko toa tsy nahitako an'izy akory. Andraso lay aloha ho any velany ka, sao de mba hany koa sara ry zareo. Ehe, aiza moa ny varavarana mivoaka ny velany any? Taitra ianao? Tiako seny misy olona. Ndre, fandeha ho aiza ianao? Andao ianao mipetraka aty amin'ny efitranonao ihany aloha e. Manahoana ianao tompoko? Andao e. Fa tsy zany mantsy madama fa tsy misy zavatra azoko mihitsy ange. Andao ianao. Jereo fa na ianao aza ange tsy mbola mahajoro tsara akory ve de andeha ho aiza sahady? Andao aingana ianao e.
eto amiko eto ianao mitehana dia andao entiko mamonjy ny efitranonao. Andraso aloha e. Andraso aloha ahoana e? Sao dia mba afaka manazava amiko an'izao zavatra izao ianao madama fa efa ela be nga ianao no nitaitra tamin'ny torimasinao tao e? Efa elaela ihany tokoa. Ay. Ary zara mihevitra fa tsy misy olona ato amin'ity trano be ity. Dia saika andeha ho aiza ianao? Ka zay indrindra ny tadiny tompotrano no saika ataoko teo kanjo. Iny ianao niditra avy any? Taona anatona ny varavarana ianao e? Saika andeha andositra ve? Mba mila fanazavana ka. Eo ianao aloha e. Efa normalina tsara ianao ka ono a. Aiza ny nasianao an'ny dadanay? Maninona? Aiza ny nasianao an'ny dadanay ho a? Fa misy fantatra ve zany zavatra notanianao azy zany e? Aza mody adala eo ianao Rafaely a. Fantatra ho tsara ny zavatra notaniako anao eto fa tsy misy adalainao amin'izany eo. Tena marina mafy raha misy azoko izany e. Laza ho amiko tsotra fotsiny ny toerana nasianao azy dia ampy izay. Fa izy zany anontanianao azy zany e? Ny dadako e. Ny dadanao? Eno a? Fa iza ny dadanao? Za Rafaely aza ho dinao faninoatran'io a? Lazaiko marina aminao fa tsy tiako mihitsy izay zavatra ataonao ohatran'izao. Ianao tia manontany amiko an'izany olona izany dadanao moa? Efa hoe dadako impiry anontanianao zany? Eny e, anontany amiko azy ianao nefa na izaza inge tsy fantatro akory e. Eny fa na dia ny tenako aza moa tsy tadidiko fa saika mba ilako fanampiana avy aminao ny amatarako ny tenako. Rafaely ozy ianao teo. Niantso amin'izany anaran'izany ianao. Fa tena iza tokoa moa? Eny e, tena zany tokoa ve no anarako e? Tsy te hihaino zavatra betsaka avy aminao a Rafaely a. Ary za tsy anaiky raha tsy manondro amiko an'izay toerana nasianao azy ianao zao ankehitriny izao. Tsy misy azoko lazaina aminao zany madama fa miala tsy indrindra. Mbola andahy ihany zany ianao? Ka na ty toerana misy aty aza ho aminao tsy fantatro. Fa iza no nitondra anay taty? Tsy ianao ihany e? Ianao no mahafantatra an'ity toerana ity fa tsy iza akory. Maninona? Rafaely a. Zao a, manontany anao farany a mba hisorohana ny loza mety hihatra aminao zany. Lazaho amiko ny toerana nasianao ny raiko. Fa raha tsy laza zany anga dia hisy loza hihatra amiko ka. Iza no anao an'izany? Ianao ve? Ianao nampijaly ohatr'izao? Jereo nge ny tongotro mangany e. Ny sandriko ilany koa ty mbola marary hatramin'izao. Ny lohako ihany koa misy zaitra. Ka iza no nahavanina an'izany rehetra zany e? Ianao io? Ary inona ny antony nanaovanao an'izany? Tsy fahafantarako an'izany olona izany. Aza mody adala eo ianao a. Ianao no niaraka farany taminy. Za? Fa iza indray? Tena voamaika maizina amiko e. Fa iza ary zany olona izany? Iza no anaran'ny dadanao ary aloha? Raha Marcel fa iza indray e. Ary mbola veriko aminao indray Rafaely a. Fa ty fikanao mody tsy matadidy ty tsy dia mandaitra amiko tsony ty. Tsy anaiky raha tsy lazainao amiko ny toerana nasianao azy. Raha Marcel iza ary zany olona izany? Za zany nolazainy ty madamy ty fa niaraka farany taminy. Nefa ny tsy mahatadidy an'izany e. Izy nefa ty tsy manaiky fa misisika mafy nilazako ny toerana nasiako azy ondry. Ratsy zany dia raha tsy milaza sy manome valiteny mahafapo anao aho dia ho vononao tahak'izay fanataonao aho. Tsarovy tsara Rafaely a. Fa raha tsy iza dia efa maty ianao hatramin'izay. Maninona? Raha tsy izaho a efa tsy velona tsony ianao hatr'izay. Na dia ho fisaorana fotsiny ihany aza tokony mba hambaranao amiko ny nasianao azy. Fa nga akory tsy hoe ianao indray no nampijaly sy nampitondra an'izao takaitra izao e. Tena tsy azoko mihitsy ka. Fa iza no nilaza fa nampijaly ianao e? Zany namonjy ianao fa aza mirediredy eo ianao Rafaely a. Dia namako ary zany ianao sa fahavaloko raha izany no izy? Ianao no mandray aho fahavalonao amin'izao zavatra ataonao izao. Fa hono aloha e. Iza marina ary ianao ty. Ary inona ny tena tadiavinao amiko? Tsy fantatro tsony ange. Fandaniam-potoana daholo ve zany ataonao zany sa entinao andrebirebena fotsiny?
tsarofo tsara fa za tsy mba hanaiky an'izao a. Ka inona moa no lazaiko anao eo e? Efa nambarako anao fa na ny tenako azy ity tsy fantatro ka aiza no fatarako an'izay ramariselinao andy. Tsara aminao ihany no maty tany rehefa tsy azahoana valiteny mahafa-po ohatran'izao. Aiza moa le telefoninako teo? Allô? Efa natsiaro teny izy. Ka manontany azy mihitsy aho zao fa tsy mety miteny amiko ny marina izay nasiany ny raiko izy. Izy io e. Ka tao diny adala aza manontany sy miresaka amin'ny entiko. Dia tsy haiko hoe inona anao tao aminy. Eny ary. Okey. Iza zao zany olona tsy ny tia madamo ity zany. Tezitra amiko izy rehefa tsy nahavaly ny fanontaniany ka tsy misy azoko ambara azy ihany koa ny amin'izany aloha. Tsy fantatro izay zavatra tadiaviny. Fa mba iza ary zany olona notaniany azy zany. Inona ny fifandraisako amin'ny dadany? Raha mahafantatra an'izany dadany zany tokony hahafantatra azy ihany koa. Rafaely. Dia izay Rafaely izay zany no anarako. Ohatran'ny hafahafa amiko any nefa ny mandrian'izany anarany izany. Zaho no nitondra azy tato amin'ity toerana ity. Za ve no mahafantatra an'ity trano ity? Ka tranoko ity zany? Tsy marina zany. Tsy manana trano be ohatran'izao ka. Nefa mety marina ihany zany aloha e. Tena mety marina ihany. Tena mahaverevitra azo zavatra rehetra izao ka. Izy izany e? Ao amin'ny efitranony ao izy. So dia tokony andrasana tsara azy so dia sanatria ka mandositra eo indray iko. Tsy mandositra zany re izy. Fa ahoana hozy izy e? Tsy mety milaza ny marina izy ry Paoly. Tsy mety miteny amiko an'izay nasiany azy mihitsy izy. So dia enjana taminy kosa ary ianao e. Arak'ireny efa nazavaiko anao ireny mantsika. Tsy haiko e. Aleo ianao hoe resako aminy fa so dia tsy hainao no manamby tambiasy ka dia izay no tsy nilazany marina teko. Mandeha anandray ary aloha ianao fa za tonga dia tezitra amin'ny fomba famaliny. Andrasa aho re. Fa iza ka ianao? Paoly andry se ary izy no le ahy e. Paoly? Eno fa taiza no nifankahitantsika moa zany raha tsy mahadiso. Fa tena very tadidy marina ve sy ity sa ahoana? Dia tena tsy misy tsaro sy tokoa ve Rafaely e? Fa raha misy zavatra tadidiko ve ny amin'izany dia anontany anao e. Dia ohatra ny olona hafa sy lavitra ny seza indray marina raha izany ko. Fa ahoana? Olona mpinamana ve dia ifanao an'izany fa aza manana ihany ory se a? Mpinamana? Eno mpinamana ve tsika sy ianao? Fa sarotra be amin'izay ve no mamerina miantso anao hoe ise ihany koa e? Tena sarotra amiko aloha e. Zavatra fanao an'ise nefa izany e? Tena miala tsiny aho Tena very tadidy tokoa Rafaely zany raha izany ry le ka efa nambarako tamin'ny madamo io tokoa zany nefa tsy mino an'izany izy. Izy tokoa moa se no iny fa very tadidy se afaka maly se no resaka taminay teto dia olona salama tsara be zao. Afaka maly? Fa inona indray e? Tena ampio arangara mba ampitamberina amiko ny fitadidiako raha toa ka tena namako izany marina se Tsy misy zavatra tadidiny se mihitsy ve nefa na dia kely azy Tena maizina amiko marina na nahatongavako amin'izao toerana izao za tsy misy tsaroko mihitsy.
ka mba ampiorangara mba tena mpinamana amin'izany marina tsika se. Za moa oviana tsy anam-pianse foana hatramin'izay isengeno navita nandositra sy namadika Rafaely. Nandositra sy namadika ny se ahoana ary? Andrasa aloha ise velo ato tranony se ato tsy manana ny saritsika se taloha reny ary. Efa niaraka naka sary zany tsika. Toy ny mpinamana rehetra. Aiza ny fitoerana sary ato amin'ny se ato aloha. De tsoriko ao amin'se fa tena tsy mahalala zay atsimo sy avaratra ato mihitsy mariny. Eny fa na de ny toeram-ponenana ny se aza ve de tsy tsarony se akory. Na de ny fanana ny se anty trano be ty aza moko tsy mba nambarany se anahy mihitsy zay hatramin'izay. Zay nge no lazako teo fa iseno navita namadika anahy fa razavy moa avanina an'izany amin'se tiako se ary tsy mivadika amin'se zany mihitsy ahy. Paoly inona no azony se aseho amiko sy lazaina mba ahatadiavako ny fiainako rehetra tany aloha tany? Ty misy sariny anankiray ty. Sariny miaraka aminao. Eny tokoa eny misaotra anao aiza hoe zany? Ty jereny se ty saritsika se tya teny Ambojatovo azony se io. Eny tokoa io zao se io. Tena za ty sika se mihitsy io. Avy nijery baolina teny ambonina Ampamarinana antsika se tamin'io nisy lalao baolina goavana zay tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina ka tsy ampy ny fidirantsika se tamin'izay de voatery niakatra teny sika no tazany. Mbola samy enika hafaliana tokoa mantsy sika satria naresy ny malagasy tamin'ny fotoana io. Tadidiny se ve zany aloha marina mafy ry se raha tsaroko fahitany se tsara ve aloha hoe ity le sary ty ny sary mazava fa ny saiko ny tsy mbola misy mazava hatramin'izao. Zany very se tena mafy zao mahazo azao ranga. Ato amin'se moa tsy hitako zay fahatsiarovana mety hahatadiavany se ny lasantsika reny tokoa fa inona ny tena nanjo ahy iza marina? Rafaely no anarany se. Ohatrany tsy manaka an'izany ny saina maneritreritra asa mety misy fiatsony se hafa ngambako ohatran'izany. Raha toka marina zany tsy maintsy manana anarany bositra fa iza ohatra? Ohatra za tsy de tia miantso olona amin'ny anarany bositra zany de izay ihany koa no tsy nanana ny se an'izany anarany zany de mbola lazainy se amiko fa ato ny tranoko. Ka za zange gaga ihany raha nitondrany se anay tato amin'ity trano ity ka raha izany olona manan-karembe zay zany ary se sa ahoana ny marina? Efa manambady ve ary efa niteraka? Aiza ny vady aman-janako raha misy zany ny lasako rehetra fa ono ary se mety anampeny se amin'ny fitadidiany se ihany ny amin'ny raha Marcel sy zay toerana nasiny se azy de ametraka amiko amin'izany fanontaniana zany koa ve se nefa na de ny anarako sy ny tenako azy efa nitsoriko fa tsy misy tsaroko mihitsy. Izy anefa no olona ny aona tamin'se farany ka tokony izy ihany no tonga ao an-tsainy se voalohany indrindra amin'izao fotoana izao tsy mahafantatra an'izany olona zany ary reto tsy tadidiko ary tsy fantatro mihitsy. Ka ahoana ny fahitany se an'ity sariny ity mbola tsy hitany se mihitsy ve zany? Tena tsy tadidiko itoerana misy azy io ve de tsy tadidiny se? Fa aiza moa zany io toerana io akaketo nga? Lavitra eto ka. Lavitra fa ahoana ny amin'ity sary ty sy ty olo ty ahoana moa ny tonga de ilazanareo sy anontanianareo azy aka? Ka ise zao no anazavan'izay aminaiko ary indrindra raha tsy ty olo raha tena tsy matadidy tokoa se de ho sahirana mihitsy sika ka io olo io nefa zany tsy hita ka izay no anontaniana se aminazy indrindra sika zao. Fa inona moa zany ny arahako tamin'ny olo raha izany Rafaely tsara raha lazainy se aminay zay zavatra tadidiny se rehetra alohan'ny ahitany polisy an'se. Polisy? Fa polisy ahoana koa mikariko amin'ny se ange ny polisy amin'izao fotoana izao fa ahoana ary zany? Fa olon-dratsy ve za ty ny tadiavin'ny polisy Rafaely za hatramin'izay ka hatramin'izao de nanome rariny izay rehetra nataony se foana eny fa na de zavatra tsy ampiavirana sy ratsy aza zany saingy tsy nieritreritra ny ho tonga amin'izao zavatra nataony se izao mihitsy aka. Fa ahoana ary zany?
Fa tsy ho lasy totakily ve ahy e? Fa ahoana? Fangana laiko keriny anga io olona io. Ohatra ny misy mitamberina aminy ange izy zany ary Paoly. Eny tokoa e, tadidiny se ve? Fa marina aloha ve zany e? Nalainy se keriny izy ary netiny se nandositra. Maninona tsara? Izay no antony hitadiavan'ny polisy an'se amin'izao fotoana izao. Maninona? De ny toerana nasiany se azy no tsy hita sy tsy fantatra na aiza na aiza ka izay no angatanay amin'se sy nilazany se an'izany e. Tsy nanao an'izany ahy e. Tsy marina zany oa. Tsy nakakerin'olona zany koa aho. Rafaely milamina aloha se. Fa ahoana moa no tokony hampilamina amin'izany? Lazainareo fa tediavin'ny polisy amin'izao fotoana izao. Soa ihany ho fa zahay no nahitanao voalohany fa ratsy zany. Efa tsy fantatra tsony mihitsy izay niafaranao hatr'izay. Fa maninona ary e? Tokony amerina ny fitadidiany se amin'izay toerana nasiany se azy aloha se amin'izay mba le azana no ahita azy alohan'ny polisy. Ka zavatra tsy fantatro ve no anontanianareo ahy e? Eny andraso vetivety eo aloha ary se. Dia ahoana ry Paoly? Tsy ho hitantsika tsony ve zany izy? Andraso aloha e. Tsy azo tonga de forsena mantsy izy io. Mahafantajavatra izy ho afa tsy mety milaza ny marina amintsika. Tsy mandainga izy fa tena very aminy mihitsy ny fitadidiany e. Dia ahoana zany? Aleo aloha izy eo ihany fa tsy maintsy laza ny marina izy rehefa tadidiny zany na oela na oingany e. Dia hijanona eto mandrapaoviana ihany koa zany tsika e. Mandra-pilazana antsika ny toerana nanasiany azy e. Ka hiandro fotsiny eto ary ve tsika mandra-pahatonga izay? Marety e. Izay ilizay tsika moa andro ihany ko. Azafady kely hoe. Io fa ohatrany miantso ange izy zany. Ahoana izay ry se? Saika mba hanontany an'se amin'reto zavatra reto aho a. Ny amin'inona moa izay ry se? Reto e, misy taratasy maromaro reto. Taratasy ny se reny fa ahoana e? Ka hitako teo ambony latabatra reto tamin'ny fotoana natsiarovako tena teo. Ireny no tratranay tany amin'ny paosiny se fa ahoana e? Karapanondroko sy permi reto de taratasy maromaro miaraka aminy. Fa ahoana maninona reny e? Eny e, de misy taratasy fanamarinam-ponenana koa ny ty. Ka saika ho any amin'io adresy voalaza io sao de zay no atsiarovako ny tantarako. Any zany no tena tranoko. Angamba tsy vahaolana zany se? Fa tsy vahaolana ahoana e? Tsy misy zavatra saronsy amin'izany fiverenany se an'izany e. Efa nambarako tamin'izay teo mafatsy fa tadiavan'ny polisy se amin'izao fotoana izao. Ka raha vao mivoaka any amin'ny arabe ihany fotsiny se de efa mety anahirakirana ihany ka. Ka ny amin'izay indrindra no angatahako fanampiana avy amin'ny se raha tena namako marina se. Zany hoe mba hitondrany se any amin'ity adresy voalaza ato ty. Tsy afaka hitondrany se any mihitsy ahy. Fa nahoana kosa ary? Tsy te amoy an'se aho ka ilete an'se any amponjany. Rehefa mitamberina amin'se ty fitadidiany ity de afaka mivoaka ato se satria rehefa hita io olo vao milamina ny amin'se. Zany ve? Eno fitsondrovako sy fitiavako an'se nge zany e. Tahaka ny nanavotako an'ny ain'se ihany koa no hitsapoko an'ireo ratra be da be tamin'ny tenan'se reo e. De tsara fanatamy tokoa zany reny olona reny hatramin'izay. Nanavitra tamin'ny fahafatesana hono izy. Namako hatramin'izay ihany koa raha ny filazany teo. Ary tia zahay zay nambarany fa olon-dratsy mpakan-kirindry. Ohatra ny tsy hiken'ny saiko aloha zany e. Nefa raha olon-dratsy nahoana ny miambozina n'ity lakroa ty amiko ety. Izay mifanohatra amin'izany fihetsika izany tokoa. Fa milaza amiko marina ve reny olona reny e? De inona re tiry lanitro? Inona no ataoko mandra-pahatonga an'izany fotoana rehetra zany? Hidy ato fotsiny mandra-pahovindra. Raha vao mivoaka any an'izany de fa polisy miandry nambarany teo. Tena mahavery hevitra ity ka. Marina moa.
Andeha hoaiza ianao? Andeha hivokako. Tsy mahazo mivoaka ato ianao. Mazava aminao angamba nefa nambarany Paoly ianao teo a? Ka ny tsy fahazahoko izay zavatra nambarany teo indrindra ny andehanako hivoaka tato e. Hitady ny marina amiko. Mba fantatrao moa ny zavatra miandranao any ivelany any, ha? Tsy mino an'izany ary le avy aloha fotsiny fahazazakana anao. Tena tsy afaka ny amelanao hivoaka any mihitsy afa mialatsiny. Indrindra ihany koa, tsy hitanao nga ireo olona efa napetrany manodidina ny trano ireo. Nareo koa aza tsy amelanao andeha ihany ka raha izay ianao miverina any amin'ny efitranoko. Ka tea namarina ny zavatra nambaran'ny Paoly tamiko aho e. Inona no hamarinina amin'izany e? Aza medaladala ho ah. Izany no izaka ny vokany amin'izao fihetsika any ivelany any ka tsy hitako izay tokony hanakananareo a. Tsy afaka manao an'izany ho ah ianao. Tsy ho tafaverina tsony ianao raha vao mivoaka any. Ka raha voalaza fa tranoko ity, nahoana ny tsy tafaverina ato e? Sa tsy marina izany zavatra nambaranareo azany? Aza misisika amin'izany re ianao raha fa ely a. Ny tsy amelanao hivoaka ato mihitsy na inona filazanao eo. Mandehana ianao amin'ny verina ny efitranonao any. Eny ary. Mazava amiko izao fa gahatra ato amin'ity toerana ity fa tsy traniko araka ny voalazany akory ty misy aty. Ty adresy ato anaty taratasy fanamarinam-ponenana misy ny sariko ty ny mahaliana mafy. Andeha ho any amin'io toerana io aka. Nefa dia tsy avelany ty matamy ty. Fa inona marina zany no antony hanagadrana izy ireo ato amin'ity trano ty raha izany no izy. Indrindra ny antony hamerimberana any amiko foana ny toerana misy an'izany olona izany. Inona no ifandraisako amin'ny olona io? Le olona nefa ny tsy mety tadidiko. Ty izany zao ny sariny. Fa ahoana zany aloha ny fomba ivoahako ato amin'ity trano ity e? Zahay angamba aloha zao ny zavatra mahamaika voalohany raha tena te hikaroka ny momba marina. Raha mitazana avy aty amin'ny varavarakely atsinanana dia tsy mahita mpiando anato fa saika ary amin'ny vavahady atsimory izy ireo. Ato nefa feno tsilotsilo be. Eto ihany ny lalana sady tsy hitan'io madama io, tsy hitan'ireo mpiambin'ireo. Tena aleoko mitsambikina veto rangaha. Somary avoavo ihany nefa ty. Ty amin'ny rihana fahatelo ny misy nefa tsy maintsy tanterahako zany raha tia hanana fahafahana e. Lasao. Zay tafidina ihany tsy nisy nahareny tsambikinako avy aty ambaravarakely teo. Kay ty tongotra ty fotsiny vomafy indray. Sady tsy mbola sitrana tsara koa moa. Eny fa ely zany fa tsy maintsy misaoty amin'ity tamboho be ty indray zany zao midingana manaraka. Jereo ty izy to sady avo tokoa misy baribele. Tsy olan'izany raha vao variana miandry sy mandinikely eto mantsy sao dia sy atsikaritra eto ihany. Zay afaka ihany marina. Tafidina teo ihany toy nefa hoe zatra amin'ny zavatra ohatran'izao reny tokoa.
Tsy tena nasarotra tamiko loatra ny fitsofoana teo anelanelan'ireto vy miranirano reto. So dia misy fahamarinana ihany raha mivolazan'ny Paoly fa hoe tsy ho laty izaty. Raha izany inge ny marina, mety efa andrasan'ny pôlisy fotsiny tokoa amin'izao fotoana izao aleo aloha mailo tsara ihany ka. Tsy fantatra izay mety fivadihan-javatra io. Dia hanomboka hitady an'ity taratasy ity amin'izay izany aloha. Tena zava-doza ry Paoly a. Fa hoana? Tafatsoka tao le vendra niniko. Maninona tsara hoe? Lasa nivoaka ny velany any hoa izy. Fa naninona no navelanao andosotrany? Fa tsy efa nanafatra anao ve za? Mpiambina be da be ao tokotany reo nanao inona fotsiny no tsy nanaka anazy? Ka nitsambikina veto maravarakely aveto nge izy ny tsy nahitana azy. Jerenao fa io voasaringotry ny barbelé amin'ny tamboho io ny akanjony. Tena marina izany. Ary lasa ihany le ry izany ko. Dia ahoana, inona no atao? Raha tratran'ny pôlisy any iny izao dia ahoanako. Nefa tsy maintsy ho tratrany ihany. Ka ohatrany tsy nino an'izay nolazainao izy hoe karohan'ny pôlisiko. Fa ahoana ozy izy? Efa saika handeha teo tokoa izy ary rehefa tsy nanome lalana azy zany dia nandositra avy teo ny nataony. Hanamarina an'izay zavatra nambaranao azy no namendy azy nandosirany anony. Nefa tsy fantany zavatra miandry azy any. So dia mba efa nisy tadidiny kosa ary. Asa. Nefa ohatrany tsy marina ihany zany ka. Dia ahoana aloha natao hanenjehana an'iny? Tokony nalefanao ikaroka azy nge ry zalahy reo e. Ka voazao mihitsy koa nge vao tsy karotro fa efa tsy hotsony izy. Ka mety efa lasa lavitra nge zany izy raha zany no izy. Asa. Mandehana aloha sevo manenjika azy aingana dia aingana andro bandy reo e. Aingana ianao e. Ka aiza nefa? Mino aho fa nikaroka an'ilay adresy any amin'ny karapanondrony iny izay no namay azy ka nandehanany teo e. Ko raha izany tsy ho faty any iny? Ko raha fatany ve zany aminao andeha ilingilingy anjositra eto izy? Mafy loha loatrako. Raha tsy zavatra sarobidy ny very any amin'ny miaraka amin'ny fitadidiany any, marina mafy raha izy andany fotoana mankoloha amin'ny fanenjehana azy ohatran'izao, sitraponiny azy. Aza menimeniny eo rehefa mandehana aloha mebaiko ry zalahy reo e. Mandehana ane ny fotoana e. Eny ary, lasa aloha e. Aiza ho aiza eto moa zany izao ty toerany ity. Reto lohatrano manodidina eto reto mantsy efa mifanakaiky aminy avokoa. Tsy maintsy eto akaiky misy an'ity fa andraso aloha jerena tsara ihany manodidina. Aiza ry raha ty toerany ty aloha tsy mbola tadiavako na inona mihitsy. Tena tsy ampitamberina amiko ny fitadidiako mihitsy zany na dia kely akory azy. Ohatrany toerana tsy mbola valehako mihitsy. Nefa ne dia aty misy an'ilay adresy ato anaty taratasy ato e. Doara? Fa iza koa no tsy nity olo ty zany e. Fa taiza foana ianao e. Efa adiny firy any ny andro ianao. Zao ianao vao niverina. Maninona ary sika fa mitaka ohatr' zany e. Ohatrany hoe mijery ety ihany ko nge izy zany e. Fa ino ty mampitakerikeriky anao ty e? Fa iza no resahanao e? Ianao fa iza ndray? Doara. Soa ihany fa tratrako teto ianao. Fa ahoana e? Doara ahoana? Andao aingana aloha sika andeha. Andeha fa andeha ho aiza? Andao aingana fa ina ary nijanona eto e. Azafady aloha e. Ny famafantatra anga ianao? Fa lasa dala ary ve ty Doara ty e? Fantaninina koa zany apetraka ao amiko zany e. Tsy zany fa ela be re zany e. Eny an-dalana sika miresaka fa andao aingana aloha e. Mandeha ihany matsy ny fotoana. Andao. Marina mafy raha misy azoko e. Ary fa naninona ianao e? Ohatrany marary zany ne fahitako anao ve? Tena aza tariana mafy ohatran'izany aka. Aingana ianao Doara.
aleo aloha hijanona eto mihitsy aloha tsika ka. Fa vizana nga ianao e. Tena reraka sady amin'izay koa nie tsy misy zavatra azoko mihitsy. Andao rehefa aty aloha aty tsika mare taxi be. Tena tsy araka aminao aloha fa raha tsy mazava amiko ny mariny. Fa inona tsy mazava aminao e? Fa izy ianao e. Wadray. Olona fantatro nga ianao tia miseho mahafantatra aty ka. Andre kako fa ino ty anontanianao e? Ka mba afaka mamaly avy ianao aloha e. Zao Doara, tsy manana fotoana sangisangintsika raha izany fa andao andeha. Ka tsy mivazivazy aminao koa nge ahy e. Fa ahoana e? Ka tsy fantatro ianao io. Fa tsy fantatro ahoana indray e. Nanomboka oviana indray moa isika tsy mifakafantatra e. Tena fanontaniana matotra izany apetrako aminao izany e. Tsy mahafantatra anao ary raha matoty ahy. Andray Doara, fa ny 3 alina tsy niaona antsika ve de ampianadinonao asahady e? Raha tena tsy mantadidy tokoa ianao. Miala tsiny fa tena tsy saroko ianao ka. Za ilala nge ty e. Sa ny masonao kosa no tsy mahita? Ny masoko mahita ihany fa ny saiko ny jamba amin'izao fotoana izao e. Ilala. Lala? Lala. Doara, sao de vazivazy diso tafahoatra ho ahy aminao e. Tsy fotoana an'izany anie zao e. Raha olona fantatro tokoa ianao ka miandro sy manantena zavatra amiko de tena miala tsiny aminao ahy. Na ny tenako aza mantsy amin'izao fotoana izao tsy fantatro sady tsy saroko akory. Maninona tsara ve? Fa izy zany Doara teneninao zany. Or Doara, fa nanomboka oviana koa ianao no tsy mahafantatra ny anaranao. Anaranao nge zany e. Mandangy ianao fa tsy zany Doara zany ny anarako e. Andriamanitro. Raha tafiditra ao anatin'ity olona ty ny fanarasy de sorialy eo amin'ny faingana amin'ny anaranao zany. Asa mety misy fanaratsy mahery miasa tokoa ngamba ny ato anatiko ato ka mahatonga an'izany fahajambatsaiko izany. Aiza koa e, na ny anaranao azy ty toa lazainao fa tsy Doara. Fa inona marina aloha nanjoanao ty e? Fa naninona ianao? Raha milazo mahafantatra ianao de saika anontaniako an'izany indrindra. Inona ny mahazo aho fa tsy fantatro e? Fa taiza nefa ianao e? Ka tsy fantatro izay nalehako aho. Ohatray. Nandidy tongotra mahatratra vao tonga teto amin'ity toerana ahitanao aty. Ary saika mbola ikaroko an'ilay adresy tato aho no nentinao eto. Ka zaza gaga hoe inona ny mbola niverenanao tamin'ity toerana io ihany e? Tranoko ve tsy iverenako ianao e? Fa tsy fantatrao mihitsy ve e? Tsy azonao an-tsaina mihitsy ve ny zava-niseho e? Fa zava-niseho inona fa tsy azoko mihitsy ny zavatra teneninao e? Tena tsy matadidy marina ianao ty ka. Fa hatramin'izay niresahantsika teo izay manany ihany sy mandany ny fotoanako aminao eto fotsiny ve ny fieritretanao ahy? Fa inona ny nahatonga reto ratra amin'ny tenanao reto aloha e? Tena tsy azoko e. Ka raha fantatro ny nahatonga an'ireo de fantatro avy hatrany ianao. Raha toa ka tena mifankafantatra marina tsika. Ay, ahoana re zany e? Zao are. Andao aloha any an-trano e, de any sika miresaka fanazava amin'izao zavatra zao ka. Fa mbola lavitra eto angaza ny trano zany. Andao fa ndray taxi be eto sika de vetivety foana de tonga e. Atsakaiky mantsy e. Fa taratasy ino reto? Ianao miantso hoe Doara nefa tsy fantatro akory ny amin'izany anarana lazainao zany ko. Toa kara-panondro misy ny sarinao nefa amin'ny anarana hafa. Raha samy manana Rafaely ity misoratra aty. Fa ahoana ty e? Ka kara-panondroko io e. Fa ahoana ty Doara? Fa ahoana ty kara-panondro sandoka ty e? Jereo tsara fa misy fitomboka mazavy ty ka ataoko fa tsy sandoka araka ny voalazanao. Raha samy manana Rafaely no anarako fa ianao no miantso hoe Doara. Mba ianao miantso Doara io no misandoka ao mahafantatra. Andre kako, fa inona ary ty e? Tsy mba min'ny fahamarinany ty ahy e. Jereo tsara koa ny reto taratasy sasany reto amin'ny anarana izy ireo jereo tsara. Mitovy daholo ny anarana amin'reto amin'ity Rafaely ty avokoa zany. Ka ahoana ny antsoina hoe Doara e? Rafaely aho a. Fa inona avokoa reto taratasy sandoka reto ry Doara? Ampiasainao ataonao inona zany e? Taratasiko reto ary kara-panondroko ty. Ary tamin'ny fomba ahoana koa no nahavitanao azy reto fa tsy azoko e. Zay fomba nahavitako azy angamba tsy hany mihitsy ny olana. Tena vomaika maizina ka. Fa iza marina ianao ary inona ny tadiavinao amiko? Izay nge tsy azoko e. Doara, malahelo raha toa ka mametraka izany fanontaniana zany amiko ianao e. Tena malahelo ny foko e. Fa de reny zavatra mariny fampizarantsika senao reny fe de hodinao tsy tsaroana fotsiny e. Ny toko-pitiavana nomenao aho. Zao ianao de tena amiko hoe izy ianao.
Doara, mampalahelo angy izany. Raha azoko tsara zany de mifankatitsika. Fa tsy hitanao ve ty peratra famofonana petako teny amin'ny tanako ty e? Andray marina. Iza moa ny anaranao teo? Rehefa tsy tadidinao tsy maninona e. Andray. Teritra mafy izy marina. Raha zany nambarana izany de mifankaty zany zahay. Mpifamoafony. Nefa tena tsy mahatadidy an'izany. Jero tena mitomany fatratra izy. Lala moa ny anaranao teo? Lala. Raha tena mpifankaty marina tsika, mba ampio hitadidiny lasako fa tsy misy tsaroko zany amin'izao fotoana izao e. Fa hono ary Doara. Ay zany zao i dada Ramarsely no mipetraky. Maninona tsara hoe? Manontany anao ange ahy e. Toa ilozanao mianahany eo fotsiny. Ay izy dada Ramarsely hoa. Ramarsely? Ie. Ka tsy voainao rery ny nametraka an'izany fanontaniana izany tamiko ry laly. Ka nga moa za rery no mitady azy amin'izao fotoana izao e. Mahagaga ihany mantsy hoe ianao rery no niverina ty fa tsy niaraka taminao izy. Fa izy zany olona izany ry lala. Ohatra. Tsy mahafantatra an'izany ingahy e. Araka ny nambarako anao teo de ny tenako aza tsy fantatro ka de tsy mahafantatra an'izany olona izany. Fa ilaza loza amiko ve ianao ty e? Tsy haiko aloha na loza zany na tsy loza fa zay ny mariny. Ndray ty fa marinao a. Ka araka ny nambarako anao de hoe efa nisy olona nanontany an'izay anaran'izay raha vao ny fonatsiaro tena ka niresaka taminy. Taiza ary tamin'iza? Olona tsy fantatro akory zany e. De ahoana ho izy e? Tany reto taratasy reto no mipetraka ary araka ny nambarany ihany koa de izy ireo no nitsabo ny ratrako tamin'ny fotoana nahavoazako zany. Fa izy zany olo zany e? Azonao lazaina amiko ve? Andraso aho raha tantarako aminao hatramin'ny voalohany raha toa ka mahaliana anao azy zany e. De zany izy ry lala. Fa izy reo olona voalazanao reo e. Lea de i Paul hoy ianao. Zay aloha ny anarana nambarany a. Fa fantatrao anka reo olona reo? Tsy mahafantatra azy aho a. Tsy haiko na olona vaovao amiko mihitsy izy ireo na efa fantatra any tokoa teo aloha fa very amiko tanteraka. Eny e, raha le sary naseho any aloha de ohatrany namako any izy. Fa sary inona koa zany e? Niara-naka sary teny Ambohijatovo teny mantsy za io tamin'ny fotoana e. Naseho anaty eo mihitsy ny sarinay rola. Ka ny mahagaga de inona ny antony nanagadrany anao reo raha ohatra raha izany no izy e? Eno a. Andeha hivoaka ny trano any amin'ny ty adresy ty indrindra no sakanany a. Ary nambarany tamin'izany fa tsy hamela hivoaka atao izy raha tsy milaza amin'izy ireo ny toerana nasiko an'izany raha Marseliny izany. De zay fa nambarako anao zay rehetra zay no zava-nisy. Fa izy zany tsy nanao ratsy anao akory? Ka nanome sakafo ahy izy ary nikarakara tokoa tao amin'io trano lehibe io araka ny nambarako anao teo. De mino an'izay nambarany anao ve ianao? Fa hono aloha ry lala. Mifankaty ihany tsika ka manana namana an'izany Paul zany ve a? Ka io mihitsy nge ny mampieritreritra eo e. Fa ahoana e? Lazao amiko hoe niendrikendriky zany olona zany amatarako azy. Zany hoe izy aloha lehilahy sady lava izy no ranjanana. Atreo misorony angamba. Fotsy fihodirana izy ary manalava volombava. Le vehivavy indray a borovolo, zarazara hoditra ary manao boty lava be zay. Vadiny izy io raha ny fahazahoko azy aloha. Raha izany a tena izy mihitsy io ka. Fa ahoana e? Manana namana an'izany olona izany ve na za ve ry lala fa ahoana ozy ianao? Za koa nefa very tadidy e. Ny Paul aloha de misy e. Efa ela ihany ianao sy Paul ianao no tsy niona. Ka izy koa de niteny fa efa ela za io no tsy nionako. Saingy izy a sady fohy a no mainty fihodirana, malotoloto fitafiana satria sahirana ara-pivelomana tahaka atsika ihany e. Zany ve? Paul namanao koa e.
de tsisy tokoa zany raha izany. Ka izay nge lazako aminao fa olona hafa zany sady mbola nambaranao ihany koa fa sahirana ara-pivelomana ohatratsika. ka zao hitanao zaoko de inona zany no asako? mpitarika posy fa inona indray ka toa mifanipaka be amin'ny zavatra misy ary zany ko. Eo alazainy fampanankarena ka izao indray lazaina fampitarika posy. tsy mbola mahana ny ampy sika ho aho. De ny amin'ireo taratasy misy taratasina fiara misoratra amin'ny anarako ahoana ihany koa ireo? Ahoana momba an'izany ho ianao? Manana fiara nefa de lazaina fa sahirana ara-pivelomana an'ry. Tia miaraka amin'ity ny permiako jereo tsara io. Ireto taratasy reto aloha de tsy misy azoko mihitsy de taratasy sandoka ve zany reto mazava ho azy satria tsy misy raha ely zany ny anaranao. Andraso aloha porofoko aminao raha toa ka tsy mino ahy koa ianao eno zay ngamba ny tena mety raha tsy manahirana anao ry lala. Andraso eo vetivety ary tokony tsy ho vaovao amiko nge zany ty toerany ty raha izany no mariny. Toerana efa mahazatra ny ato amin'ny lala satria hoe mpifankatia izay roa. Ary ny zavatra nambarany aretra teo de ny mifanohitra tamin'ny voalazan'ny polisy le ahy tamiko avokoa. Nambarany fa aly trano be io. Izao nefa nambarany lala fa sahirakirana ara-pivelomana. De tsy haiko intsony izay marina amin'izany. Andraso aloha hito indray ny porofo entiny lala. Ka ahoana? Reto ty zao blouse anao tavela taty amiko taty. De ty koa misy t-shirt ray. Anaovy raha tsy matoky ahy ianao de ty taratasy ty. Fa taratasy iny ty fotokopian'ny karapanondronao iny jereo ny anaran'iny amin'iny ny anaranao iny. Fa hono ty mifanandrify amin'ny sary eto. Jereo fa rovitra etoko. Efa hitanao io fa lany gadadrakako. Iny ihany no ataoko Andraso raha tsy mba zafy mamy Edouard. Io no anaranao. Ary zay ny antony niantsonanao hoe Edouard. Avy amin'ny hoe Edouard zany. De zay no ahafantaran'olon-drehetra anao de ty ve zany ny dika mitovy amin'ny karapanondroko? Ka izay no lazako aminao fa karatra sandoka iny aminao iny de aiza ny karatra originaly amin'ity tokony ho any aminao ihany fa tsy zany indray no antaninao an'izany tsy fantatro zany. Andray marina. Tena zany ve marina ry lala? Oara raha ny fahazahoko zany resaka zany de tena misandoka ireo olona reo ary te hahafantatra ny misy any dadaraha Marcel fotsiny izy. Fa inona ary no ilany azy? Fa aiza marina aloha no nasianao azy. Nataonao aiza izy raha toa ka ianao tokoa no niaraka tamin'ny farany. Efa nambarako taminao fa tsy niaraka tamin'izany aho tsy natadidy niaraka tamin'izany olona izany akory ary nefa de zava-dehibe tokoa ngely filazanao amiko an'izany toary. Eny ka nareo olona reo koa aza nametraka ny mahazava-dehibe an'izany. Raha ny marina raha izany no izy de efa mikarika anao ireo olona reo amin'izao fotoana iresahantsika izao indrindra noho ny fantsiranao tao aminy fotsiny. Marina aloha zany ary tsy mandany zany ahy izao ry doara ahoana ry lala? Angamba mila fitsaboana ianao amin'izao fotoana izao zay angamba ny mahamaika ka andao ianao aloha hoentiko mahazo an'izany fitsaboana izany. Maninona? Fitsaboana ahoana misy dokotera afaka amin'izany fahasalamanao tsara ka asitrananao sy amerina fitadidianao aminao any zany ve? Tsy zakan'saiko sy nieritreritro nge mantsy ny mahita anao verisaina ohatran'io aiza ve ka na ny anarana avy aza no tsy tadidy zay mahazo anao tsy misy fantatra fa sarotra amiko ny anampy anao amin'izao mahazo anao zao. Eny raha zay tokoa ny vahaolana tsy maninona ka. Andraso iomana vetivety de andeha sika eny ary orlala fa ahoana fa misy inona ino ty mampahanana ohatran'io indray tsy zany ry lala fa ohatrany misy zavatra tsy azoko antoka loatra nge. Fa ino zany ohatrany mampanahy aho nambarany zareo azay hoe ahoana moa zany? Ka ny antony ilazandry zareo indray fa hoe tadiavin'ny polisy de jerenao nefa ohatra mijerijery aty avokoa nge ireo olona rehetra ety andalana ety ve zany ka zay no ohatrany mahamahana zany ko so de marina ary zany de raha ifanena amin'ny polisy amin'izao tokoa tsika de
sanatry ho raisi-potsiny eto ve a? Fa inona ny zavatra nataonao nisen'izany e? Tsy fantatro mihitsy Reto olona tokoa aloha toa ohatra ny aty amintsika avokoa ny masony ka zay ny tenenako fa sao dia mahafantatra azy ireny. Hatramin'ny oviana indray moa no nisen'izany. Hatramin'ny oviana ianao no olon-dratsy ohatrany mahana ihany ary lalaka. Sao dia tokony mba tsy hisehoseho ety masom-boaka ety ohatr' izao ary tsika ka. Tsy olana re zany e. Misy capuchon iny blouson iny dia anao ve apeo an'ity solomaso mainty dia tsisy hafantatra anao. Raha izay tokony ngambany dia tsy maninona. Ka ahoana? Mety zao? Mety zao. Ary aza mailimay loatra an'io aloha fa rehefa tena nanao rasy tokoa ange ianao ka ho raisi-potsiny amin'izao hoe. Mafy any ty manjo aty lala, tena mariny. Andao rehefa efa mahazany olana zany sika izao hoe. Fa mbola lavitra koa ngano misy an'ilay dokotera nambaranao zany e. Efa tsy dia lavitra intsony re. Ay. Etsy aloha eto sika no mivily miakavanana dia tonga e. Zao le dokotera na ahoana tsy aoko. Fa ahoana tokony nanontaniana melo izy raha izany no izy. Sao dia maty fotoana makaty fotsiny tsika. Andrasanao aloha fa aleo zany andeha ao amin'ny Brown ao e. Dia ahoana andraso vetivety aloha doara. Ka sao dia ela loatra ka. Vetivety any ary rehefa ianao ty koa. Anganary manahirana mantsy ny miandro fotsiny eto ivelany eto. Nahoana ary ny fahaizan'izany dokotera zany. Asa mba mety asitrana ihany tokoa ve ka ampitambelina amiko ny fitadidiako izay fierina nandritran'izay fotoana fohifohy izay. Tena tsy hay tia na hanao ahoana na hanao ahoana. Ohatray olo tiry Max fa inona ny eto lahy ty? Fa iza koa raha niresahan'ity olo ty. Max fa ela marina ve ty sa izy tena Max ty? Fa ahoana za nga zany resahanao zany satsia za ihany le tsy tia Nory ino tena miala tsiny fa tsy mahafantatra anao ka. Fa tsy mahafantatra ahoana indray ary lahy ty fa ahoana fa manao inona ty aloha lahy amin'izay indray toa sady tsy taitra akory fa ngamoa lahy ty tsy nandeha indray andeha ho azy fa manofy vely ty misy olona mandalo io fa mefeny lahy aloha sao dia hitandreny ny tarihan'ny lahy. Fa maninona olo ty grave be ange raha misy mahita amin'izao dia tsy mba mailomailo mihitsy ve izay lahy ty mandeha mivoaboaka ety ohatran'izao tena tsy misy azoko nge izay lazainy lahy andao ainga ansika izay lahy aloha hiala eto raha izany izy fa tsy afaka mijanona eto tsika na dia 2 minitra monja aza. Fa ahoana ary mariny tsy nisy olona nahatsikaritra lahy ve teny an-dalana aloha tsy nisy olona nijerijery anahy. Zany hoe ny olona rehetra teny an-dalana aloha ohatrany manana fijery hafahafa zaniko daholo zay tsy azoko hoe fa maninona ary. Za nge gaky andao aingana aloha raha tsy te ho tratra etso. Dia hoentin'ny lamakaiza raha za nge mbola miandry. Fa inona no andrasan'ny lahy eo mbola miandry ny lala izy ka izy nitondra aty fa nanomboka oviana indray ary lahy natokotoko loatra zany fa izy zany lala zany zao. Izy ho any nitondra aty ary vadiko izany. Vadiny lahy velave manambady nanomboka oviana indray lahy nanambadika. Tsy fantatro ka. Tena fetsen'ny mpanaraka ny lahy zany raha zany no izy. Fa ahoana tsy misy azoko mihitsy nge zany dia voatarinao aty lahy ary so ihany fa efa manany amin'ny landy ka nandeha taty amin'ity toerany ity raha zany no izy landy iza koa no zany landy zany mino ala izy fa ilandy zay nitondra lanaka aty zay ka raha efa nisy 10 minitra nidirany teo amin'ny varavarany andrasan'ny lahy azy io
de minoa maromaro ny lahy efa andalana any zany lehibe amin'ny polisy amin'izao ora sy fotoana izao. Ka tsy lany zany no anaranao fa ilala. Fa nanomboka oviana indray aloha laha tia ny mora mbakainy oatra zany. Mihevitra ny lamba vetsy ihany anefa hatramin'izay. Tena vao maika lesy maizina amiko eo. Voajony landy lesy lahy. Fa voajona ahoana ary? Ary aza be fanontaniana tso fa ndao aingana manara jereo ny lahy iny tamin'ny manatona aty iny. Tena polisy iny. Ka mazava ny lahy amin'izay. Ny antso polisy sambotra ny lahy landy. Dia ahoana zany inona no tao amin'izany? Manara fotsiny loha lahy fa tsy azo antsika akory reny. Ary aza mitoditodika ihany. Ny lalana fotsiny ele etselo etsika mivily. Tena mampatohatra azo zavatra zao ka. Inona ara ny antony hitadiavan'ny polisy sao de tsy mety amintsika ara no mitsoka e. Aza be fanontaniana ho rehefa tafidiny etsika izy lahy de miazakazaka mafy manam-pahatonga ary amin'ny fiara ary ambany ery. Zay lasy zao. Leo ajanony eto amin'izay ny fiara. Marina zany aloha e. Ajanony tokoa aloha ny fiara raha izany e. Indrindra moa tsy misy azoko mihitsy zao zavatra mitrango zao. Nde raha tsy tonga ara-potoana teo moa zany inona ny nataony lahy ty e. Ngamba de noraisi-potsiny teo lahy io. Zany tokoa lesy e. Tady teo tsara ny ty fa efa fandrono zao no nanavotako ny lahy ohatran'izao e. Mety tsisy fantelony tsony kosa aloha fa mba tokony ho mailo ihany lahy ty e. Zany tsy ho eo akaiky ny lahy mandrakariva hiaro ny lahy amin'ny zavatra ohatran'ireny. Raha maninona ny lahy mba malahelo ihany ny tena satria mpinamana tsy mifakafohitra amin'izay sika. Ary niaraka tamin'ny lahy ny zavatra rehetra sy ny zavatra nataon'ny lahy rehetra hatramin'izay. Mazava zany zavatra tenen'ny lahy amiko izany e. Fa fanontaniana tokana monja no petrako amin'lahy. Hoe ahoana? Iza marina e. Fa manao akamatatra ve lahy zany e. Angaly ty zao fotoana fanaovana an'izany e. Kilalao-njaza voary am'tein ary azy zany. Tsy manao kilalao amin'izany aho fa na elaza nge tsy fantatro e. Olitiry maksa. Fa tsy matadidy andray ve lahy ty sa ahoana? Tena marina mafy e, tena tsy fantatro mihitsy. Rehefa aveo sika manana fotoana amin'izany ihany fa naninona aloha lahy ty ny tsy nandeha indray e. Sy efa ara-dalàna daholo ny taratasy rehetra. Taratasy? Fa ny taratasy andehanany laly izy e. Tena tsy azoko mihitsy. Efa nataoko tao anatin'le sakosy iny daholo ny karapanondro ny pasiporo rehetrarehetra. Zao gaga mbola mahita ny lahy ty indray. Tena tsy azoko lesy taratasy inona zany e. Ary mbola tsy voaray ny lahy zany izy rehetra reny raha zany izy. Tsy naraina inona na inona za e. Ny tena ka tsy fantatro ka inona ny raraiko izay taratasy ny lahy. Lahy tiako ny lesy ohatran'ny be vazivazy loatra. Eny e, za koa ngamba ny matotra loatra amin'ny zavatra rehetra fa tsy mba manao vinany amin'ny ohatran'izany ke. Ary fantatro fa efa vola be dehibe ny meno lahy ka raha ny asa nataoko no mampanahy lahy. Vitako somatsara kosa izy ao ka. Fa asa inona zany e? Fantatro ny manany amin'izany lahy. Ary lazaiko amin'ny lahy fa tara ora ray tamin'ilay fotoana fotsiny aho tamin'iny. No heveriko fa efa miverina tany nge lahy naka le sakosy azy. Le olona nafarany lahy mantsy laza tamiko hoe apetrao ao le entana fa hoe hiverina any lahy. Zay nieritreretako hoe efa tsy tokony ho etotsony lahy amin'izao ora sy fotoana iresahantsika izao kanjo. Lahy ty to tsy lasa indray. Inona ny tena antony? Fa inona ny tsy mampiteny ny lahy? Tesitramiko ve lahy? Ka mieritreritra n'izany zavatra be dehibe tenen'ny lahy amiko izany a? Dia ahoana lesy? Tsy haiko e. Rovinona mba manana fotoana mahaliana ny fanontaniako. Mbola iresaka ihany isika izay lahy fa ndraso aloha e. Ny zavatra ataony mbola be dehibe. Miandro ny toromarika avy amin'ny lahy fotsiny aho. Ka inona ary no ataontsika izao? Tsy fantatro e.
Andao ary ho ary amin'ilay toeranareo aloha tsika selana. Zay ngamba ny tena mety mba hahitany lanetana rehetra hoe efa voahomanao ka mba tsy hanomezany latsiny andray rehefa aveo hoe tsy nanao an'ilay asa akory a. Ka reto le izy ndao midira ty anatinatiny tela fa inona koa ary ty mampiazo azo amin'ny lafotsiny eo ivelany eo. Ohatrany hoe tsy mahafantatra ny toerany ty indray lesy laho. Ay, ato ambany ato nasiko le sakosy. Ka laivo ary aloha jerena indray zany. Io eo tena mbola tsara toerana tokoa le darako. Io hoe ay ty zany. Fa de tena tsy nandalo taty mihitsy nakanty moa zany laha io. Fa inona ny tena marina amin'ity sakosy ty aloha e? Ohatra fa ahoana ary zany fanontaniana zany. Ka ny zavatra rehetra ato indrindra ny nanakaramany laha be ka inona indray ary. Angamo tsy misy dikany amin'ny landray zany ka. Fa inona ny zavatra hoe Elahy ty leso ohatry ny olona matory zany ry maksa sa manofy elahy io. Manofy tokoa ka tsy mbola taitra hatramin'izao letsy e. Any ka tsy fantatro avokoa ny olona rehetra ato anatin'ny nofika ato. Andraso aloha iarahana amin'jereto daholo ny ato ka de verifieny lahy ny entana sao sanatria ka misy mifamatika zany. Avoa eo ary ro jereny. Reo ny vola sandoka sasany, de tia ny passeport, de tia ny karapanondro lahy. Passeport sy karapanondro ahoana e? Ity e! Hoe amin'ny anaran'ny Samuelson Maxime de toy zany ihany koa ny karapanondro fa n'izy ty e. Aiza zany no nolazainy lafa karatro zany aiza? Efireny fa inona indray e? Ka Maxime no anarana ato fa tsy zay e. Fa elahy ihany le zany ry Max fa iza indray e? Za Max. Fa raha Samuelson Maxime maneo anarany lahy fa iza indray? Reo aloha jereo sasan'ireo fa aza midalako eo fotsiny lahy ka. Sasany aiza fa ngamba mbola misy koa. Reto e. Ohatray. Inona daholo reto karapanondro reto le tia? Jereo to samy misy sariko avokoa izy rehetra. Efa misy 10 angambo reto ka. Ka 10 mihitsy nge ny komandiny lahy ka de zay no nataoko e. Samy elahy avokoa reo rehetra reo. Jereo nge hita zao amin'ny anaran'ny raha solofony Irina Martin. De tiray ty indray zao anarana hafa Robert. De ty anankiray ty hoe Basile. Tena tsy misy anarana mitovy reto na de ray aza. Ny soni samy hafa, ny sary nefa mitovy ihany. Eny e. Fa ahoana lesy a? Ahoana ny tena marina amin'reto zavatra reto? Aza vao amiko reto fa tsy misy azoko na de kely akory aza. Fa inona indray ary mbola mila zavaina amin'izany e? Ohatry ny olona adala lesy elahy ka. Fa ahoana ireo passeport sy karapanondro sandoka be reo? Voalaza va samy za avokoa? Zay neny nanakaramany lahy. De zay no nataoko inona indray? Ataoko fa tena ilainy lahy reo amin'izao fotoana izao. Ilaiko? Eny e. Ilaiko tokoa hafantarako ny tenako nefa to tsy misy ilako azy indray satria to taratasy sandoka avokoa lesy e. Tsy hafantarako ny mahaiza reto karapanondro sandoka reto. Iza amin'ireo ahy e. Iza amin'ireto anarana be dehibe reto. Ny anarana mantsy ny tena very amiko amin'izao fotoana izao. Ty iray ty lesy ny original. Izy e. Raha Samuelson Maxime, io ny tena anarany lahy. Olo tia. Ahoana no azahoako antoka fa io ny tena anarako manoloana an'ireto karapanondro sandoka manodoko ahy reto? Ka iny eny ny original amin'ny lahy. Ary angatsy tadidiny lahy, namezany lahy an'io. Ary io ny sisa no andrasany lahy de hoe andeha anainga lahy. Aza rebirebeny lahy amin'izany fa to vao maika makarary ny saiko ny meno an'izany. Fa ahoana ary lahy ty lesy ry Maxime?
Maxa lesy la reo ny taratasy ao tena tsy misy azoko tsy marina mihitsy raha izany ela miantso amin'izany Max zany. Ny sasany miantso hoe Doara, ny sasany ray milaza hoe Rafaely. Reto anatrehako reto aza moa mbola misy anarana folo hafa. Diza koa mbola iantso amin'ny anarana hafa rehefa avy eo nara-pitso. Tsy fantatro tsony zay aleko sy olona manatona rehetra milaza hoe iza daholo. Diza marina raha izany iza aho iza inona ty dia mahakeboka ny lafotsiny eo tsy miteny lahy tsy mivolana fa toa ny karam-panondro sy pasiporo ihany navadibadika lahy eo. Ka ny mahagaga anaty koa ve reto zavatra reto ary tena marina io sa sandoka avokoa. Max fa inona marina ny tena nahazo ny lahy ty aloha fa naninona ilahy ny taona anjary very mba amin'ny fitadidiany lahy ohatran'izany. Mahazo alesy aloha tsy fantatro raha nafantatra an'izany dia tsy nanontany an'ireo fanontaniana be dehibe ireo tamin'lahy. Tena tsy tadidiny lahy tokoa ve zany? Fa hoe tsy mahafantatra ny lahy ny anarako tsy mampitamberina zavatra amin'lahy nory tsy midika eny aninona amiko izany. Tsy mbola nahitany lahy teo amin'ny fiainako mino marimarina fa nisy zavatra nahazo ny lahy tokoa ka nahasakana ny lahy tsy andeha ndraika. Ny daty amin'ny pasiporony lahy, ny tapakila ny fiaramanidina io jereo tsara ny ity fa daty ny afaka omaly io tsy misy zavatra foroniko zany na kely aza fa mazava amin'ny langa amby io. Marina izany dia inona marina ary nahazo ny lahy tanelan'izay fotoana izay? Tsy fantatro lesy ary sao dia tratra ny polisy ary ka voadaroka mafy tamin'izany ny lohan'ny lahy ka navery ny fitadidiany lahy ohatran'io efa miteny ny lahy fa tsy fantatro nefa tsy marina zany ka raha tratran'ny zareo ve lesy lahy tsy efa tany ampigadrana ohatr'izay fa ahoany dia lehibe anjolay ve za ty zany raha izany no izy manaraka mibaiko ny lahy daholo ny ara-niasa tamin'ny lahy rehetra. Maninona izy ireo raha tsona indray ray aloha ka namako izy ary zany ka ry zalahy mpiaraka amin'ny lahy fanaovana ny action rehetra ka izy indray ary aleo atsona izy ireo dia ho hita lahy eo aza tsona izy fa aleo amin'izao ihany ka asa sao dia izay no mba hampitamberina ny sainy lahy olon-dratsy zany ka so lesy anahirana an'ray ohatry mafimiako koa lesy lahy tery Max marina tsy alohandray aloha iome ny fahavoazako ve ny mampime sy mampikoaka ny laha ohatr' izany sa tsy fidino any amin'izao toerana misy azy zao fa lazaiko ny lahy zany tsy zany tsy zany mihitsy mampimehafa azafadiko io saloha ary fa ity ela miteny ny ralahy hoe olon-dratsy zay ny manapaka ny tsinaiko nefa ne elaly lehibe any ralahy asa raha izany ny tena fahamarinana tsy mampaninina any manaka an'izany rehefa zay lesy ny fiainako teo aloha zay mihitsy no izy saingy ohatra ny manahirana any manaka an'izany satria eny tsy fantatro ny mariny ohatra ny mampalailo andray lesy alaka dia inona ary zany no ataoko an'lahy inona no azoko anampiana ny lahy manoloana an'izany raha milaza ho mahafantatra ihany lahy inona lesy no azo ny lalazana amiko mikasika an'ireo olona nitonona mahafantatra nambarako tamin'ny lahy teo ireo raha ny amin'ny landy aloha ataoko fa efa mazava amin'ny langa mba raha ny netson'ny polisy lesaka hisambotra ny lahy teo ireny izy aza mody ny sandoka anarana tamin'ny lahy ny lazany hoe lala fa lando ny tena anarany ary tsy vady ny lazany akory izy elany tsy manambady zany nefa nisy porofony nasiona ihany koa nge nety ny laza izany fa Doara lesy ny anarako anarana mety tonga tao an-tsainy tapoka fotsiny zany
fa tsy misy doara zany ny anarany lahy fa i Max. Ary ahoana kosa ary ny amin'ireo olona roa izay nitana tany am-pitondoana tamin'izao rehetra izao hoe inona ny azony lalazaina mikasika an'izay? Iza moa lazay lafa anarany teo? Paul le rangahy dia le ahy kosa le vehivavy masika be. Paul? Tsy fantatro koa ne dia izay hoe efa mifanerasera tamin'ny lava ireo olona ireo taloha. Ka tsy fantatra lava ve nefa raha izany anarany izany? Tsy fantatro mihitsy lesy. Zaho lesy mieritreritra fa ireo olona ireo mihitsy no mbadiky ny zavatra nenako rehetra. Zany mino an'izany aho fa ahoana nefa hoy izy ireo Zah indray no anontaniana ange. Izaho no anontaniany ny tenako. Ary ny fanontaniana petrak'ireo olona samy hafa mifanerasera tamiko ireo dia mitovy avokoa hoe aiza raha Marsely. Raha Marsely? Izay ny fanontaniana itovino fa iza indray zany olona zany? Mahagaga mihitsy zany fandraisany lazy zany. Ka tsy fantatry raha ve zany anarany zany aloha Ka zay nge lesy no anontaniako an'lahy fa inona indray iza ho zany olona zany? Io no karohany zareo amiko nefa tsy fantatro akory. Raha Marsely izany ohatra ny mahavelom-panantenana ihany miaraka aminao raha izany no izy ahoana? Tsy manana tombony amin'ny fahafantarana ny misy an'ny olona io tokoa ianao ka mety tsy handainga amin'ny tena anarako. Elahy tiny tsy haiko ohatra ny tsy mahatoky ala angamba ka fa za ve oviana nanao an'izany tamin'lahy tsaroa fa nanavitra ny lahy raha tsy za zao efa tsy fantatra tsony zay nefa rany lahatra amin'izay fa dia tadidio tsara zany tsy hitako mihitsy zay tsy atokisan'ny lahany amin'izany. Ka raha izany ine ohatra mitady atoky anao zany asy ty fanoteliny ty ngamba no manakaikaiky ny marina ka. Zay eritreretin'ny lahy ihany koa nefa raha manana ny marina feno tokoa ty olo ty dia olon-dratsy zany ny tenako tsy olona rain-dany ary karohan'ny polisy fatratra tokoa amin'izao fotoana izao. Olon-dratsy ary misy ifandraisany amin'ambaran'ireo olona roa tary amin'ilay trano tary tokoa zany ny amin'ny hoe karohan'ny polisy amin'izao fotoana izao. Saingy ny anarana no tsy mitovy. Izy ireo niantso ao amin'ny hoe Rafaely fa Inory kosa miantso ao hoe Max. Lala vadiko indray zany nanao hoe Doara. Dia izy amin'izay ny tena marina. Max mety Max angambany eny Max. Ohatry ny mbola mahalasa ny saiko lesy ry Max hatramin'izao ny amin'izany olona tediavindrareo zany. Iza moa le anarany teo ela? Raha Marsely. Zany raha Marsely zany ony. Fa inona nefa ny tena antony tediavana ny olona io sa mety hoe mission nataony lisan'ny farany zany? Fa zaho koa aloha hatramin'izao ohatra ny mbola tsy resy lahatra hoe olon-dratsy zany tsy jolahy zany satria zavatra maro ny amin'izany no tsy fantatro ary tsy haiko akory. Eny dia lazao koa ary fa tsy mahay mianika tambola mpamonolona ve? Mbola nampifanaraka antsika sy lahatra amin'izao tokoa aloha dia tsy fanaovany lahany izay. Tsara zany foto-kevitra lahy zany. Fa ahoana aloha ny foto-kevitra? Hoe ny fananana ihany fa tsy misy raha latsaka ary tsy mikasy tanan'olona. Na izany aza lesy zavatra ratsy zany nefa dia zany ny ainany lahatra amin'izay. Na zaza efa voataiza laha tao anatin'izany kolontsaina izany tokoa ka asa na mbola ho afaka amin'izany ansika indray andro any na tsy? Zava-doza raha izany no tena marina fa ny amin'ny olona io aloha ahoana marina? Efa miteny an'lahy fa tsy mbola fantatro mihitsy na izaza tena lasa eritreritra mihitsy ny amin'izany satria
toa mitsaroko an'io avokoa ny rehetra ary samy milaza fa izany mahita ny misy azy satria zaho hono ny fanerasera tamin'ny farany. Zany a? Izany ny voalaza ka tsy fantatro izay tena mariny e. Fa aiza tokoa moa zany izay olona izay e? Tsy fantatra lahy mihitsy misy azy. Ka na niendrika izany olona izany ary ne raha sendra mifanina amiko tsy fantatro akory. Zany ve? Efa milaza milahy fa tsy fantatro velively na dia kely akory aza. Izay keo ny problemako. Fa za aloha mino dia mino tokoa fa matoy fampitediavana be ohatran'izany olona io a. Mety misy vola be tokoa ambadika izany ka. Vola be? Fa ahoana ny anaovana an'izany e? Ka ialahy zao ve lesy dia hiditra amina afera tsy misy vola. Fantatro tsara ne raha mipiri an'lahy. Dia mbola mifandray amin'ilay voalaza fa asako ihany koa izany zao. Ka tsy hitako inona indray ary. Zay ny nahafantarako an'lahy hatramin'izay ka tsy misy mivoana amin'izay ngamba ny zavatra rehetra amin'izany. Manahirana sy mahavaka ny saiko tokoa izany zavatra rehetra ambaran'ny lahy izany. Ka raha tsy tadidin'lahy tokoa no misy an'izay olo izay, inona ny zavatra mety hisy eo? Fa na ny polisy aza ve izany amin'izao fotoana izao mitiaroko any io olona io ihany e. Sa noho izay voalaza fa asa ratsiko izay. Inona ny tena antony? Raha ny polisy aloha efa hatramin'ny ela tokoa no nanaraka sy nikaroko an'lahy fatratra e. Aza tao mahagaga indray raha ny amin'izany. Dia ahoana ary? Inona lesy ny tokony ataoko? Maninona ary raha ohatra ka hoe atao aloha izay ahitana an'izany raha Marcel izany e. So dia mba zay koa no mety ampitamberina amin'ny fitadidiana lahy. Ka aiza nefa no misy azy e? Aiza mitadiavana azy? Eo angelesy ny olana e. Zay tokoa ngamba no ataoko e. Aleo andeha hiverina any amin'ilay toerana nahitako ny lala iny aloha. Lala iza ihany ary zany tenenin'ilay ity izany. Dia tsy haiko intsony izay tena anarany na ilala na ilandy fa olona ray ihany io ka. Ela vely ity adaladala. Andehanao inona any amin'ny fahavalony lahy? Itony tena? Za akory anie tsy eo aminy fa io toerana io koa ny voalaza fa hoe tranoko mantsy e. Arak'ilay taratasy fanamarinam-poninana hitako tary amin'ilay trano be iray tary. Lainga lesy zany a. Ary taratasy sandoko zany fa dia tsoroko amin'lahy. Ka tsy hitako nge. Tena very hevitra tanteraka. Tsy hitako izay ataoko. Raha vao mihetsika eto zany dia horofon'ny polisy mora foana. Fa aiza moa no toerana tena falehan'lahy zany? Aiza moa tsy ho any an-tranoko ve? Olty any amin'ireny hotely ireny foana ny elty lahy matory amin'ny alina fa oviany lahy mba nanana trano a. Anga? Zany no izy. Ka rehefa tsy any lahy mandeha makaiza ary? Ka tsy fantatro e. Ahoana re zany no atao amin'lahy ty? So lesy raha misy toerana efa mahazatra mety hanampy amin'ny fiverenan'ny fitadidiako ihany e. Ka raha izany foana andao fa hitako. Aiza? Andao fotsiny misy toerana hitondrako an'lahy. Toerana efa tena falehan'lahy tokoa io ary marina izany tenen'ny lahy zany sao dia izay nampiverina ny sain'ny lahy. Ka ahoana? Fa ahoana ny dikan'izao e? Inona moa ny antony hitondranao aty amin'ny fiantsonan'ny posiposety? Za dia avebeno ihany aloha ny endrika lava sao dia misy mahatsikaritra ka. Fa inona no ataontsika aty ho a? Ka ietiana ny toerana fanomezan'ny lahy fotoan'andro indray e. Ary maninona ireo mpitarika posasany ireo ohatran'ny kodikody be zany daholo. Ohatran'ny hoe mahafantatra any ry zareo izany e. Ka aza mijery maritra any lahy ho afa sao fantany. Manahirana angelesy raha vao mahafantatra lahy ireo olona ireo e. Eny e. Ka ahoana ny amin'ity toerana ity? Zany hoe
ohatra ny fanandalovako tokoa aloha ty toeranyity zany teto mihitsy. ino a? Nisy olona niaraka tamiko teto amin'ity toeranyity, efa alina be tamin'izay. Izy zany fantatra ela ve? Iza tokoa ny ara le olona? Izao atamberina amin'ny fotoana lasa ihany aloha sainy lahy. Andraso tokoa misy rangahy lehibe zay. Rangahy lehibe? Nentiko ary nisarisariako tamin'ny tany. Nandeha raha be ny vavany. Zay aloha zao nohatra ny tadidiko Izy olona io raha Marsely? Tsy fantatro izay anarany Fa olon-dehibe ohatrotrany ahoana zany? Izy aloha efa tena lehibe tokoa tokony eo amin'ny angamba eo amin'ny 70 taona eo. Efa fotsy tanteraka ny volony ary tsy diso mihitsy ny fitadidiko fa nitondra valizy izy eny tanany. Ohatran'izay aloha ny fitadidiko azy. Eny de avy eo izy nakaiza? Zay aloha ny tsaroko Meza ihany aloha lahy. Niaraka nareo de nitsofoka tao anaty fiara? Efa miteny anao tsy fantatro tena manomboka maizy anamiko manomboka eo. De le olona io ve niantso ny anaralahy aloha? Tsy niantso ny anarako zany izy. Za tsy zay koa ny tsy ataridiavako azy ihany koa ngambany. Eny ary ka andao amin'izay sika izy lahy aloha andefa. Ohatra misy olona vavy reto manatony reto ka. Eno sady ohatran'ny mikipaka atsika mihitsy zany izy ireo tsy afaka mijanona eo tsika fa andao aingana ka miakara tao anaty fiara fa mety efa polisy manao fanamiana tsotra reo zao. Zany ve? Fa maniny ianao mijanony ndraso kely aloha iantso ny anetrano fa mety mitebitebe zao mivady aman-janako amin'izao oro zao. Fa ngahy ianao manambady aman-janaka? Tena very tadidy mariny raha tika. Olona fantatra lahy tsara zao izy mianaka. Zany re no antanila an'izany? Ve azafady fa tena tsy napoziko mihitsy ka andraso eo vetivety lesy aloha. Eny ary. Allô? Mbola miaraka amin'ny aty mihitsy amin'izao fotoan'izao ka? Tsy mbola mety miteny izy. Tsy miblagy amin'izany le dala fa tena very saina mihitsy. Tsy misy tadidino ka ny amin'izay zao tsy fantatro hoe inona no atao hoentiko aiza izy. Tsy fantano ohatr'izay nambaranao zay ihany koa. Tsy haiko ny inona zany no ataoko azy sa averiko ary amin'ilay toerana? Ahoana? Zao dia zao? Eny ary rehefa zay ny teninao tsy maninona fa entiko any izy zany. Zay zany to ela be koa ny noro zany mitelefona n'izany vatany zany fa tena mahafantatra ny marina amiko tokoa ve le noro ty sa ahoana ny tena adiny? Tsy mahafantatra n'le raha Marsely ihany koa no izy. Tsy mahalala izay fifandraisako amin'izany olona tsy fantatro zany. Inona ary no mety ho dikan'izany? Sa mety mamandrika ihany izy amin'izany? Ohatrany tsy mino an'izany aloha hitako hoe tena manampy ahy tokoa izy. Misahirana amiko ary manao izay fomba mety hasitrana ahy.
betsaka amin'izay zavatra lasainy aloha ny inoko Zay ihany any ady veriny. Ela be ve? Ka nanahoana ozy ny vadinao? Ngatsy efa mitabataba ihany izy eo amin'ity za mbola tsy mody hatrany foana ity. Vao fata nefa hoe miaraka amin'lahy dia efa lamina ny sainy. Zany ve? Inona moa lesy no ahiny amin'lahy? Fatany ohatry ny paosiny nge lahy. Ka za nefa ne tsy mahafantatra azy. Asa Roviana no entinao any. Tsy androany kosa aloha isika zao ohatry ny somary mbola maimaka kely. Ka ny amin'izay indrindra dia inona indray zany no atao? Aiza no ale? Ianao ve dia ho voasazy hitondra sy tantana ohatran'izao Ielany tsy azoko avela rery. Dia verila fa isy saiko andry amin'izany moa. Ielahy mbola manana problème amin'ity fahaverizan-tsainy lahy ty. Dia raha mila ny lahy rery amin'izao dia inona ary no ataony lahy? Ty andro ty jereo fa efa manomboka ho hariva ihany koa. Eno tsy mbola fantaro tokoa zao zay tena aliako. Hitany lahy amin'izany. Dia ahoana moa zany ny fomba nariko lahy rery amin'izao? Dia ahoana ary? Andao fa misy toerana hitondrako an'lahy indray dia ansika anao andaniny alina. Eny arako. Fa aiza le toerany? Efa tsy alohatsika. Dia efa nandeha tamin'izany toerana izany koa ve aloha ahy? Toerana efa nalehan'lahy ihany zany fa tsy misy toerana vaovao zany. Ialahy fotsiny mety tsy hatsiaro an'ilay izy zao. Raha izao lalan'izao aloha tena tsy milaza na inona na inona amiko mihitsy. Andao fotsiny aloha fa ho hita eo ihany zany. Eny ary. Fa andaso vetivety aloha haka an'ilay zavatra ato sika. Zavatra? Atao anatin'ity sakosy ity. Ty fa inona ty? Tao basy fa tao inona ty basy ty? Fa ahoana ndray ary zany fanontaniana zany? Fitaovam-piadiana ity ka atao inona? Ampiasaintsika amin'ny fotoana rehetra mety ilana azy. Ity ne izao le nomeny lahy farany. Tena hitako tsara sy mety amiko mihitsy kosa aloha ty pistolet kely ty. Nomeko ny lahony. Eno Ty atao inona iny? Fa nga misy fahavalo amin'izany toerana izany no tao mivimbina basy lahy. Ny basy indray resy tsy misaraka amin'izay alehantsika io na iza toerana lery maksa. So dia tsy mety ka. Fa nanomboka oviana indray tsy mety zany. Miasa be tokoa ne izy tony amin'ny asantsika. Dia ny lahy zao nakaizaka. Iny mazava ho azy moa fa tsy hoany. Ity iray ity ary aloha ampiasainy lahy. Ka tsy mety amiko iny. Ity lesy raha izy fa inona ary ty? Elahy ty ohatry ny mataotao atr'izany. Tena tsy handray an'iny amariny. Sady tsy hay mampiasa an'iny koa no sady tsy hamono olona mibasy iny aho izy no tifiriko amin'iny. Dia lasa olona hafa tanteraka mihitsy lesy elahy amin'izao fotoana izao ka. Mariny ohatra ny tsy maky se lahy fa olona hafa mihitsy. Dia nampiasa sy ny tanan'ireny fitaovam-piadiana mahery vaika ireny tokoa ve za taloha? Ny aty keliko ihany fa tsy fantatra ne izay mety ho fahavalo miandry amin'ny toerana le. Nory fa ty ve zany toerana teneny laniko zany? Iny ka toerana efa nalehako ny ity. Zany ve? Marina mafy. Fa misy zavatra tadidiny lahy ve sa ahoany? Ka
Tena marina, tia le trano nandosirako ihany. Le Asipôly no miandry aho. Fa ahoana zao ry Nory? Zany ve? Ka andao aloha sika ao e. Tsy tsy iverinao zany a. Fa inona ty mampienahena io e? Ka zaza lisy efa taony ny alaka entin'ilay iverinao indray. Tena tsoao marina e. Fantatro tsara lesy ny zavatra mety miandry aho. Nahoana no teren'ilay iverinao? Ary naninona koa nefa lara ny teny tamiko dia nitary aloha taria? Fantatro ny lesy fa tsy andeha mihitsy elahy raha vao fantatra lahy hoe aty ny toerana hitondrako lahy. Fa ahoana zao raha Nory? Andao lesy marosoa fotsiny aloha, taraiky be eto fotsiny tsika. Tsy azony laterena amin'izany aho ka tsy maintsy manaraka zay lazaiko hoe lary Max. Mandeha any lahy raha andeha any, fa za aloha tsy afaka niaraka amin'ny lahany mihitsy. Ataoko fa mazava angam'izay. Ka tsy tala ty basy ty. Ka anaraka moramora elahy sa? Fa ahoana zao e? Maninona no ambana laminy basy iny? Andao fotsiny manaraha elahy. Tena tsy napoziko lesy ry Nory. Fa ahoana e? Inona ny tena tiany lahatongavana amiko? Inona ny antony? Midira elahy fa zabe fantaniana eo e. Tena mba olo tsy vanina koa ny elahy ty. Midira elahy. Nory? Io izy e. Misaotra anao. Rafaely. Ela indray sika vao tafahoana. Tafaverina soamantsara tao trano eny ianao. Dia sahanareo ve? Ary aiza aloha i Paul? Ao izy ka. Efa sasa miandry n'ity olona ity ihany koa. Efa tonga eto anatrehanareo izy zao. Ataoko kosa ngamba fa vita zay ny asako na izany aza mbola tadiavin'ny Paul ianao ka. Eny fantatro zany. Karamako koa ny mbola any aminy. Tena mpandangy atolonareo raha zany noho izy e. Andao manaraha ahy ianao e. Manaraha aty dia andao vonjeo ny efitranonao. Dia ahoana aloha e? Fa inona no nambarany tamin'ny latany? Rehefa tena nanontaniako sy ny fotopotoro akaraka ny tokony izy aloha redala. Tsapa avy amin'izany fa tena verisaina tokoa lery e. Ngeny e, za koa nge efa natsapan'izany ihany e. Tena tsy tompony tenany izy ka rary ny andra misy tsy tadidiny zavatra ny tranga rehetra. Na ny tenany azany tsy fantany ihany keo e. Zay mihitsy ho e. Efa nanao izay fomba rehetra nampitenena azy ny marina izay teto fa dia izay ny afara tamin'ny fandotsorana izay e. Ka somary manahirakirana ihany aloha ny tady marina aminy. Dia tsy nahazo inona tamin'ny mihitsy izany la momba ny nasiany Andriamarosely. Tsy fantatry ny tala mihitsy hoa. Dia amin'ny fomba ahoana indray izany zao no ampitenenana ny olo. Tena sarotra be mihitsy nge izany e. Ny fotoana nefa tsy mandeha ihany. Le izy netiko teny amin'ny station posiposy zao zay no ohatra mba nisy zavatra nandalo kely tao an-tsaina. Hoe ahoana marina aloha no momba an'izany e? Tena marina le lazainareo fa nandalo teny tokoa ry zareo. Ka teny mihitsy no nanomboka ny tantara fa tsy azo ny lahy ve? Ay. Dia inona no nambarany tamin'ny lahy aloha ankoatran'izay? Hoe naratra raha Marcel tamin'izay fotoana izay. Dia netiny taiza hono? Eo angeny tena olana e? Izay ihany aloha ny zavatra tsaroana hony. Sao dia mandainga lesy izy fa efa mahatadity e. Ahoana no fahatsapahany lany resany rehetra tamin'izany aloha e? Tena tsy tadidiny ho nahatoky angely ity izy e. Tena nahatoky atateraka mihitsy izy hatreo ampahafantarana fa nentiko ny verina taty amin'isany izy. Za matsy eritreritra hoe sao dia tsy nety ihany ary zao fanapahan-kevitra ny resinareo zao. Aleo aloha izy eo e. Aizany tsy teny marina izy rehefa mafy ny mahazo asika. Fa hono tokoa. Ahoana olona? Sao dia tsy isy tia kosa ary aloha ny niaraka farany tamin-dra Marcel e. Ohatra ny fotoana maromaro ihany mantsy mipanga amin'izany. Izy mihitsy letsy Izy mihitsy no niaraka tamin'ny farany.
talohany tsy nahatsiarovantena ka dia nahitana anazy teny amin'le trano rava e. Zany mantsy tokony ho fatany ihany raha Marcel rehefa tsy tadidiny ihany izay toerana ny sarahany zareo. Ka na ny anarany aza moa tsy tadidiny akory. Iza marina moa zany tena anaran'ity banty e. Na isika zany tsy mahafantatra an'izany e. Iza moa no ahafantarana an'izany? Iza mireny anarana anaty karapanondro ireny no tena fiantso azy io? Ka karazany manampy antsika ihany aloha ny tsy fahafantarana an'izany. Kanefa raha tsy very tadidy izy, ataoko fa mahafantatra izay toerana nasian'Andra Marcel. Eny e, izay kosa aloha marina. Ka dia miara very amin'izany ny olona tediavintsika amin'izao fotoana izao. Izaho lesy tsy manaiky an'izany fa tsy maintsy miteny marina izy na hoela na maingana, tsy manaiky an'izao mihitsy aho. Ka izy anie tsy ho azo toerena amin'izany e. Ny adezeran'le aza efa ohatran'ny renin'ny reniko. Hitako teo tokoa aloha izany e. Tsapako tena tia kasitana anazy io mafy mihitsy le ahy, fa ny zava-misy no manaka anazy amin'izany. Ary ny amin'ny lala moa izany ahoana e? Fa ahoana tokoa aloha ny tena marina amin'ity niny antso an-telefona nataon'ilay iny e. Fa taiza no mahitany any lala? Tsy teny amin'le adresy iny fa taiza indray. Tonga matsy dia teny ny vataniko dia tratrako teo zareo dia narahako moramora ka rehefa tonga tao amin'le trano lehibe izay aho vao sanaka an'ilio nandositra tany. Fa ahoana aloha no fahitany laza e? Mety mahafantatra zavatra amin'izao ve ilay sy lala? Tsy nisy nafen'ilio tamiko anendrisany na izy keo aza tsy mino izay nambarany lala taminy ihany keo. Izany? Azony lantoka ve zany aloha? Marina lesy zany. Ka tsy maintsy atao haingana ihany ary raha izay fomba itenenan'ilay ty fa raha ilala aloha tsy onona amin'izao fotsiny raha ny fieritreretako azy. Marina tokoa aloha zany. Fa izao koa e, ohatran'ny manana ahay amin'iny lala iny mihitsy aka. Oe? So dia mahafantatra ny marina ihany koa ary lesy izy fa mbody fanina. Raha zany ve lesy fatany tsy efa nanamafy an'ireny taratasy fandrahonany ireny izy? Ka nondra Marcel tsy eo amin'ny fotsiny mety hoe manaka anazy amin'izany moa. Asa, mety marina tokoa aloha zany fa na zany aza tsy afa-maina amin'ny zava amin'izao zany inge ty banty. Izay no tsy maintsy hitazonako an'io atao amiko e. Mahadrapiverin'ny saina raha oviana na raha oviana. Mbola asa be ao anaty asa ihany keo aloha ny amin'izany fa tsy moramora e. Fantatra la tsara ny zavatra miandrana an'izany fa tsy moramora koa. Ataovy mihitsy izay fomba rehetra hitenenan'ny marina ry Paoly a. Eno efa manao an'izany angesika e. Saingy ny sainy no voaminy ka tsy afaka manoatra ihany. Ohatra ny jerenao sy topoana hanina atao trano ato fotsiny ioko, nefa na ny zavatra nataony tamintsika azy efa mafy. Ka zao aloha e, sa ve tsy omena sakafo izy fa avela ho faty amin'izao e, dia ho very anjavany miaraka aminy zany ny marina, ary dia tsy ho fantatrao ny toerana misy an'ny olona ho tadiavintsika. Ny vola rehetra zao very, ny olona ny tediavina tsy hita. Asa na nataony aiza na nataony aiza. Tsy maintsy mbola hiteny izy fa manany ianao finoana e. Aza maika ohatran'io e. Tsy tsapanao mihitsy mantsy ny adi-tsaiko amin'izao a. Eny re, saingy tsy afa manoatra ho azy sika aminao e. Raha izao no mitory Paoly. Sao dia mba tokony ho lazaina amin'ny polisy ihany ara ny marina amin'izao tantara izao a. Tsy azo atao aloha zany e. Ka leony miandry fotsiny eto ako. Rehefa manadiady azy ihany ny polisy ka mahatsiaro marary avy amin'izany izy, mba mety ilazany marina ihany amin'ny farany. Lazaiko anao fa mifamatotra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izao tantara izao ka mbola anahirana ihany nanazava an'izany amin'ny polisy. Izay nge no tsy azonao e. Ka inona nefa ny manahirana amin'izany e? Za aloha tsy mimpikevitra amin'izany aloha e. Dia hitahiry dahalo atao trano ato fotsiny izany? Mbola manana trosany aminy isika ka tsy afaka manoatra azy eo anatrehany manam-pahefana aloha e, raha tsy azontsika izay. Ka izy aza atao tsy mihevitra ny tena nompanao ratsy akoriko. Raha tsy very tadidy ve izy aminao hanao an'izany e? Mba manana tombony ihany angesika amin'izao ka aleo aloha tazonina amin'izao izy e. Eny ary,
ny hevitra foana koa moa no arahanako. Izany rery le ano mety amintsika. Ato avy ihany aloha izay mety rehetra fa tsy maintsy efara amin'ny filazana amin'ny polisy ny marina ihany izy ity rehefa tena tsy hita izay mampety azoko. Reto olona reto izany dia tsy mieritreritra ny hamoaka amin'ity toerana ity mihitsy raha tsy milaza amin'izay hoe toerana nasiako an'izany Ramarsely izany tena gadraindry zareo ato mihitsy ny azy izany izany hoe mpanao ratsy azy izany ka tratra amin'ny fahamarinana amin'izao fotoana izao ka dia tsy amelan'ny olona ny eritreritro nefa tsy manaky an'izany na dia very fitadidiana tokoa azy ohatrany tsy marina izany fa raha ny tena izy dia reto olona reto mihitsy nefa tena masika sy ratsy fanamiko noho ny tsy fahitany an'izany olona izany no antony fa inona marina reny toy ny fandraisako amin'izany olona izany tsy azoko mihitsy ary mbola tsy fantatro tena veranjavina amiko izany ka eny fa ny zavatra mamaky aloha izany izao dia hoe ahoana ndray moa ny fomba ahafahako ato amin'ity toerana ity ahoana ny fomba ialako ato raha titadidiny fitadidiako mantsy tsy maintsy manao izay fomba ivoahako tato amin'ity toerana ity inona moa ny fitadidiana hita ao amin'reto rindrina efatra reto manakatra ato tsy maintsy mifanerasera amin'ny manodidina ary indrindra mitsabo ny aretiko ihany koa fa tsy afaka ny olona fotsiny amin'izao reto olona reto anefa tsy hamela amin'izany tokana ihany ny azy ny zavatra nirasany amiko dia ny filazako ny marina amin'izay olona tadiavina izay hono izy vao hamela hivoaka ato zay vao tsaroko ny tena ny toerana misy azy Aiza izany? Tenenao aminay aingana ny marina raha te hivoaka ato ianao eno vonina ny lazany marina ngia ka lazao anay ary ny marina aiza no nasiany landra Marsely andao fa misy toerana hitondrako anareo fa izy izany fa iza ihany ty toerana hitondrany lana ity andao fefahatsy loatsy aty amin'ity toerana ity ve azonao antoka very Paul fa aty amin'ity toerana ity tokoa nitondrany azy ka io izy tena nitondrantsika aty koa so dia mba misy hevitra pitaka ihany ny azy amin'izao zavatra taony izao ka mangina aloha ianao ry Lea tokony nentina nanaraka antsika taty ihany reny na manao miambina azy tany an-trano reny fa so dia misy fivadian-javatra hafahafa tiako no rehefa ilay natsoka ny telefona teo ka efa iny an-dalana mihitsy izy ka fa efa hitanao ry ve nefa ty efa nazavaiko taminy teo ihany re ka tsy efa hitany ve fa aiza le toerana raha fa ely somary mitsofoka manaraka amin'ity elakelatra amin'ity tsika moramora ihany fa aza mandeha maika ohatran'io andraso mihitsy aloha zaho ery aloha mihitsy ka eny tokoa avy elao izy aloha ilatsaka foana zay dia atoroy ana fotsiny lalana iny ihany re rehefa tonga ery aloha ery fotsiny no mivily tsy misy fantatro tokoa mantsy ny amin'ity lalana ity fa miandry irika kely fotsiny ty fandositra ny reto olona reto andraso amin'izay azo mahalala-dalaka ery amin'ny kion-dalana ery ka namany lahy zany zao efa miandry azy ato efa tokoa ry zalaka dia zao zany nataontsika rehefa tonga eo akaikin'le toerantsika ary andraso amin'izay atosika n'ity vehivavy ty dia iny any lasa ary miala any ary andehanako iny fa lasa nandositra sakano
iny re olona Enjery Paoly aingany ianao. tena tsy tratrako tsony indry marina Fa inona koa ary ty ataonao ty? Nitamatama fotsiny eo ianao. tsy naposy tokoa ny nanosehana anao teo Finona fotsiny koa ny nataonao any ariana any tsy mijery an'izay zavatra kasainy atao vao nahazo an'ity lalana malaladalaka ity le kary de tafaporitsaka ihany marina Dia atao ahoana indray zao ny fomba hanenjehana an'iny? le ty andraso aloha avy eo anao re ny dala mantsy no mahita an'izany toerana nitondrany lala zaniko raha tsy mahatoky antsika iny azoko antoka fa hitady any lala afaka ihany iny aloha iza no nakoketsaketsany sofaty-patorany lahy eo tsy mety ko saka andraso aloha toizana ihany aloha nyty zany hoe tsy maintsy miverina any amin'le trano misy ny lala rehefa reto olo reto mantsy no olon-dratsy dia antenako fa tena marina tokoa izay rehetra voalaza ny lala tena vatoko izy fa tsy manafiny izany tetika efa voamana ny anonao re izay olon-dratsy niaraka tamin'ny Paoly sy ny namany ka nanosorany fotaka an'le zay ny mariny tsy maintsy miverina any amin'iny trano iny azo dia zao ihany ahoana ny mbola nahafahany nandositra ihany Ka efa izany lazainy eto aminao izany rinao ry tokony mitondra olona ihany ianao re zany ka zany efa nyteny olon-dratsy mantsy iny ka tena kinga tokoa ny amin'izany izay lesy ny tena fadisona fa ahoana aloha zao no mba atratrarana an'iny fa tena mandehany mantsy ny fotoanako dia aiza nefa no nalehany ka za mieritreritra hoe lasany amin'le trano nitondrany izany vehivavy izany anazy angambany izy sa ela mantsy nanara-maso an'izay toerana rehetra nitondrany ikaloha azy izany tamin'ny fotoana nahitany lazy ka sao dia tokony any no vonjentsika aloha eny mizako mino fa tsy maintsy zay zao no ataony ka ndao lesy tonga dia vonjena any fa ny fisamborana ninga zao moramora tsony fa marina tokoa ve aloha hoe tediavin'ny polisy iny zalahy iny taoriana indreny zavaniseho ireny dia ohatrany tsapa ihany izany tsy fantatra hoe iza no nampandreny polisy satria koa mantsy zao tsy atoky olona tsony izy ka iny vehivavy antsony hoe lala iny sisa everiny fa ilaza amin'ny marina za zay efa nandainga taminy hoe olon-dratsy mikasa mono azy iny ka izay indrindra nge mantsy ho ahy fa inona marina koa aloha no tena hitedavan'izany olona izany azy tao ny zavatra azo antoka fotsiny aloha dia hoe tena mahafantatra ny dala iny ka iny marina tokoa aloha izay dia izay no hanomezako sy ny anao ry Paoly reny any teny fa hoe aleo izy entina any amin'ny polisy tsy nety ianao nefa izay ngamba ny zavatra nety indrindra ny mahadiso an'izay fiheveranao izay dia izao i Rafaely tsy mbola matadidy ka tsy fantan'izay tombotsoany amin'ny Ramarcely fa ahoana aloha izy nitondra nareo taty izany ka tsy fantatra tsony koa izao izay tena marina rinao ry na tena matadidy marina izy na nanao izay hevitra andosirana anay fotsiny ka andao aloha avonjena ry amin'ilay trano izy fa raha voatratratsika any iny dia manamarina izany fa tsy mbola miverina ny sainy zay ngamba ny tena marina ndao tokoa ary fa mandeha ihany lera lala ode to tsy misy olona mihitsy ato izany fa aiza ary lala tena tsy ato izy ohatray fa maninona koa raha ny trano ato izany to mikorotana ambony ambany any tena kaizako lalany tsy ato tena tsy azoko ihany koa hoe
Inona raha ny zavatra niseho teto? Ohatra misy feo mikorovodrovoka koa ny avy ato zany e. Ohatra ny hoe avatsy ambadika itsy armoara ray lehibe itsy. Andraso aloha fa eny to misy olona ato. Vojeo se. Fa inona no ataonao ato e? Vojeo e. Andraso aloha aisako ty armoara ty ahafahana mamoaka anao ato fa totoery ato koa ianao zany e. Mavesatra koa nizy zany. Zay afaka ihany ianao. Sotra besaka ry se. Mbola nanavitra fandroany ray se. Fa ahoana zao e? Ary to misy maratra be amin'ny tenanao. Fa naninona? Ny fanontaniako voalohany hoe izy ianao ary inona no ataonao ato an-tranon'ny lala ato? Itoko moa tsy mbola nambarako tamin'ny se hatramin'izay fa raha Marcel nanarako. Inona? Taitra rehefa nahary anarako e. Tsy hoe taitra fa tsy vao zao nandrian'izany anaranao zany raha ny tena marina. Tokony tsy ahataitra atsony tokoa nefa ohatra ny nahafaly ihany zao fahitako anao zao. Raha Marcel ianao tokoa ve zany olona zany? Zany ny anarako. Ary mbola mamerina fisaorako an'se ihany araky ny efa nataoko tamin'se teo fa tsy voavaliko iry se mivita an'se tamiko. Fa ahoana e? Inona no tsy voavalinao? So nataon'se ahy ka tsy azoko mihitsy. Fa soa ve ny nataoko anao e? Tena tsy olon-dratsy tokoa se fa tena olon'Andriamanitra ka olona tsara zany. De hivaly amin'ny taranaka fara mandimbony se anie zao fihetsika tsara taon'se amin'ny mpiarabelona amin'se zao. Iara Marcel tsy azoko mihitsy zany. Fa ono tena tsy nanao ratsy ianao tokony zany. Tsy nakatreriny ianao. Fa ino zany zavatra mbaran'se zany? Izany no lazain'ny olona mantsy. Ary iny fa eny na izaza tsy nino an'izany. Ny fangatahako amin'se farany de mba nitondran'se ahody any an-tranoko aloha fa tena melohan'izany nefa aloha de tena betsaka de betsaka tokoa ny tiako anontanianao raha ianao tokoa ny raha Marcel fa tsy mbola sandoka andray. Raha mbola misy zavatra tian'se ho fantatra tsy tsara makatoerana azo antoka kokoa ve sika antsika miresaka fa tsy azo eto. Ka tsy misy toerana azo antoka akoatran'ny ato an-tranoko indray ve raha Marcel ato an-trano lala moa no ranomarina kokoa maninona hoe se? Eto ihany zany hoa fa defa vita sady miandry ny lalitsika. Fa hoany ivadika amiko indray ve se sa? Fa mivadika amiko azafady fa tsy tadidiko mihitsy mivadika aminao ahoana ary fa tsy hamonjy ahy akory ny nahatongavan'se tato amin'ity trano ty. Tena tsy azoko mihitsy. Fa ahoana ary zany? Marina mafy raha misy azoko mihitsy. Tena tsapa tokoa zao fa niovy se. De no mivola ve nahatonga an'se iovo ohatran'izany noho ny tsy fananany se ve? Tsarovo nefa ry se fa tsy mitondra makaizana zany raha misy zavatra fantatro mantsy ny fiainako. Angamba mba fantatro any zay zavatra lazaiko. Raha misy teny nanafotoana tamin'izay voalazako rehetra de lahako tsiny aminao indrindra zany. Fa so de tsy se ary aloha ty mahafantatra ihany angamba anao io ary disy mahafantatra loatra aza. Tsy mahafantatra an'se fa matoky an'se fotsiny no ny fahatsoran'ny se sy ny vitan'se tamiko. Nefa zao ohatra ny tsapako fa mitady ivadika iseko manjary miray tsy fimbakomba amin'le vehivavy iny ve? Fa vehivavy izy zany raha iza moa izy teo? Fa le olona nitondra tato amin'ity trano ty iza no anarany lazay se teo? Lala ve? Izy tokoa. Fa manino ny lala fa adino se sahady ary ve ny nampijaliany an'se reny
mba tsy maty azy zay. Ka ilala ve zany e? Eno a zay no lazaiko fa nampiova olona ny vola se raha nanjary nanana fandraisana amindray se. Fa angakory tsy hoe vadiko ilalaka. Maninona? Ka izany eny nambarany tamiko e. Ary sao de mba tsy salama saina kosa ary se ty. Zay ngamba no mafeny zavatra rehetra ka raha sitrako zany de mengava inao tanandro mihitsy aho e. Ampitamberina amiko izay zava-niseho marina momba sy indrindraindrindra momba anao fa tena fanina marina e. Kofina tanteraka ka mety ho very saina fanorono indray ngamba raha izao no mitohy. Ka andao aingana sika se hiala tato ary de avy eo miresaka milamina raha mbola manana fotoana amin'izany. Fa tsy de naninona ve lose tamin'ireny zavatra niatra tamin'izay ireny? Ka efa nolazaiko ianao fa tsy misy fantatro aho aminao zay zavatra nanjoa. Zany tokoa very se. Ka raha tsy zany ve aho irediredy ohatran'izao e? Tena nisy fiantraikany tamin'izay tokoa ny fampijaliana raha izany noho izy. Hita amin'izao fa tena mbola tsy salama se. Raha Marsily mba afaka milaza amiko izay tena anarako ve ianao sy ny tahatarako ihany koa. Za tsy mahafantatra ny anarany se. Tsy mbola nanam-potoana nyresahana an'izany matsika nge. Maninona tsara? Aingana be avokoa ny fisehoan-javatra tamin'iny ariva iny ka tsy nisy fotoana ny fampiresahana momba an'izany se. De raha azoko tsara tsy mahafantatra koa zany ianao. Se tsy niresaka tamiko izay momba ny se mihitsy. De ahoana fotsiny ara ny fankalalantsika raha izany no izy e. De andraso aro tantaraka an'se vetivety raha de tena tsy tsarony se tokoa e. Marina zany meno anao ary Orsia andao eto aingana. Tena tsy mandeha tsony aho zao tompoko fa tena efa hariva ny andro. Efa andeha hanatitra posiposy mihitsy fa tsy afaka nitondranao tsony ka. Mba vojeo re ary se vojeo re. Fa misy inona no androsiranao? Misy manetsika aho fa ahoana zany? Miangavy amin'se mba hitondra hiala eto amin'ity toerany ity misy valizy feno vola ato anatin'ity meko an'se ty fa andao aingana fa rendo zareo. Marina tokoa zany. Misy olona telo miazakazaka reny manatona ty reny. Ainganareo fa iry amposiposy ry ejeo aingana ary aza milana aingaka aingana aingana hoa aingana. Tsy maintsy miafina ato amin'ity toerana ity tsika aloka. Azo sy antoka ve fa tsy tazany nandehanantsika tato? Tsy nahita antsika akory izy ireo ka. Ny posiposy tsony zao no tavela ary amin'ny arabe ary. Fa ahoana? Inona ny antony anenjehan'izy ireo anao ka? Nataondro zareo takalonaina ary se. Takalonaina? Fa takalonaina ahoana e? Nangatahany vola be ny zanako tambony amintsorany aminy. Zany ve? Rehefa mianazo ny vola de azony de niova hevitra indray zareo. De nikasa amono ahy mihitsy aza satria zaho nahafantatra ny endriky ny lehibe an'ireo mpanao ratsy ireo. Tena lozy zany. Zay mihitsy ve ny tena marina e? Ka nisy fifanjevona kely teo nahafahako nandositra niaraka tamin'ilay valizy anankiray misy vola meko an'se teo e. Anakaiza ilay valizy zao? Ka le izy anga aty e. Latsaka tary amin'ny fandosirantsika teo ary efa voarainy zareo. Metsasaka ny vola nefa noany. Zany vera Marsily de very zany ny vola. Ny vola aloha iny tsy de olana loatra fa afaka manome an'se indray aho. Zanako any manan-karena be. Ka mety zay koa zany no antony nakanekeriny ianao raha izany ko. Zava-doza se. Zao e. Raha izany tsy afaka mijanona eto maharitsika fa tsy maintsy ho hitandry zareo ety any ty lobolobo efenantsika ity sy anao amin'ny farany ka andraso eo aloha vetivety ka anamarinako na efa lasa lavitra zareo na mbola miodiody any ivelany any koa. Eny ary se. Aza metsiketsika eo anao
kely teo tokoa nefa se de efa nirota amin'ireo jolahy no nitsena ny se tamin'izany, ka sady na ny tany izay toerana nanafiana ny se izy tamin'izany nandaroka ny se faran'izay tratry ny heriny mihitsy. Na de hitako azy zany tsy afaka nanao ninina na mijena ny se. Rehefa samy variana teo zareo de afaka nantosotra ihany ka niatso polisy teo amin'ny toerana akaiky no nataoko. Mahagaga de rehefa niverina avy ihany niaraka tamin'ny polisy rola de efa tsy nisy ninina tsony teo. Tsy teo tsony se ary tsy tratra teo tsy nahita ny se tao. Le vehivavy lehibe ny mpanao ratsy io nefa tazako taty ivelany de tsy santsofoka tao aloha fa noroany verenako tao inona hitany se iny. Za efa tena nanamafy hoe maty se. Ka tsy azoko hoe inona moa zany ny antony nefenanao tao ambadiky ny armoara tao ka neveritra fa olon-dratsy se de zay ny antony. Zay ny zavatra ny sery se. Tena mbola maizina amiko aloha ohatra ny tadididiko izany fotsiny tokoa nitondra olona tamin'ny posiposiny tsoka mafy. De taiza foana se raha izany ka zay mihitsy ny tsy azoko angamba zany tratran'ireo lehibe any Jolay any tokoa. Vahoana? Noho ndray ary aloha ny tantarako tao aoriana ny natserovako teny de zany no izy ka mbola tetiavin'izy ireo hatramin'izao tsika miteny zao. De ireo olona mpivady ireo zany no nitazona se. Ino ny antony nitazonany ahy de noho ny tsy fahitananao angambany. Orsea ka zanako ange ireo maninona tsara? Zanako Lea. Tena tsy azoko mariny zanako hoa Lea. Tsy mandaika an'izany amin'ny se ka inona raha ny antony ny anagadrany ahy asa ny hevitra ny se olon-dratsy angamba izy ary taiza koa ary ny nahitany any se. Raha Marsily tsy fantatro hoe izy ireo tsy mety milaza zavanseho marina. Fa hoana ary zany tena tsy azoko mihitsy. Ka andao ary se andeha ho any aminy sika. Ohatrany tsy mbola resinao lahatra ka. Fa hoana ihany se ty so de mba mandangy ary ianao io. So de mpikaraman'le Asipôly ohatrany Noro indray ka manao zay fomba hitondrana ao anatrehan'izy ireo fotsiny. Fa izy ireo ihany ny tena olon-dratsy amin'izao tantara zao Tsy misy an'izany se fa ise zany teo saika hitady an'io lala io. Izay tokoa no antondehako teo fa lazaiko anao. So ihany fa niona tamiko se raha izany no izy ka andory se na izaza nge efa ela tokoa ny tokony nandeha nody tany amin'izy ireo fa noho ny fitadiavako an'ny se sy ny alaheloko an'ny se manokana no antony keroko an'ny se ndray za mantsy no nampiditikizo an'ny se. Fa ahoana aloha ny tena azahoako antoka fa raha Marsily marina ianao ome porofo aloha. Porofina ny tadiavin'ny se asa ny karatra ohatra. Ny karatra tsy aty fa andaoro se tsy olon-dratsy akory fa matoko izy se. Zanako. Fa ahoana zao inona no iarahany dada amin'ity olon-dratsy ty Hita fa olon-dratsy ahoana tsy olon-dratsy zany io akory. To miaraka amindray ianao nefa tsy izy ve kory ny lehibe any olona anakakeriny anao ka nitady vola be tambiny taty aminay so ihany aloha fa tratranay teo amin'ny toerana iny izy tsy hainay izay nahazo azy fa izy efa tsy natsiary tena teo no raisinaiko. Fa ahoana ry dada inona ny mbola iarahanao amin'ny any olon-dratsy ange io Diso zany fiheveranareo zany raka izy tsy olon-dratsy akory ty tovolahy ty fa izy no nanavitra. Maninona? Raha tsy izy tokoa de angamba tsy fantatra tsony. De tsy afaka ny ohatr' izao tsony sika. Tsy misy azoko se lazainao ry dada. Eno ahy tamin'ny alina voalazany fa anomezana azy ireo ny volony tokoa no niseho ny fivanjevony nanaraka ny toromarika anomen'ireo jolahy zay ary nanomeny vola azy ireo ka teo amin'ny fotoana izay tokony amitsorana anao no nisy ny fifanjevona de to ny fanenjehana tany ianao fa inona tokoa no niseho na de efa azony tokoa aza amin'ny vola izay menareo azy de tsy nanan-kevitra ny hamotsitra sy hamela ho velona ireo jolahy ireo
Eniko ny resaka an'izany zareo ka tamin'izay nisy irika nahafahako ny difo teo aminy ka namonjen'le zazalahy ty ahoana tsara izany ho mpitarika posy sendra nandalo teo amin'ny toeran'io izy zany raha ny filazany dia niangaviako hitondrahan-dositra izay no nahafahako. Taoriana izay dia nanaraka an'le fifanjehana izay ary niafaratary amin'le toerana misy lobolobo-tary ka tao no nahitana ny olo io izay noverinay tokoa fa anisan'ny lehibe andalo naratra ny polisy ka tareko teo amin'ny toerana io ka dia nentinay nanaraka anay taty an-trano taty. Zay zany tsy nahitan'ny polisy azy teo tsony. Taoriany tondranareo azy zany ange vao tonga teo ny polisy tsy izany mihitsy nefa ny zavanyseho fa nisy olona roa reny nandaroka azy teo ary voana naton'izay dia lasa ry zareo nilaza fa hoe polisy ka hisambotra an'ireo izay mbola nandositra. Tsy izy zany anaka fa anisan'ireo dahalo no nikasy tanana azy. Zahay sy ny polisy tsy nahita ninona teo tsony ary le zalahy ty zany amin'izao dia milaza fa tsy mahatadidy an'izany rehetrarehetra zany. Hay ve ka zany no zava-nisy? Nolazainy ihany zavatra nataonareo azy izay tsy tena tsy nety mihitsy. Ka zay very dada nafantatra an'izany Ka zay koa nge tsy nanao inona azy akory tsy nakasy tanana azy mihitsy zay. Nambananareo tamin'ny basy izy zany satria nieritreretinareo fa isan'ireo jolahy. Basy kilalao nge ty ry dady na ty anaty na ny noro dia samy pasin-draza tokoa nentinay nampitahorana ny jolahy. Ka raha tena jolahy tokoa ve izy tsy hahafantatra fa tsy basy ny ianareo? Fa efa tafaverina soamantsara aloha dada dia efa afaka ny teboteboko tena nitomany foana nge ary dady nalahelo anao tokoa ary efa tena ratsy mihitsy aza ny eritreritro. Eny anaka na izako aza faly mahita anareo zao fa na izany aza ny tena jolahy dia tsy mbola tratrakory fa mbola miriorio any amin'izao fotoana izao ary nambaran'le zazalahy ty fa niona taminy izy zany. Marina tokoa zany dia ahoana aloha no fomba atao anatratrarana azy ny vola aloha zany iny aloha efa tsy misy hevitra tsony mbola mikaroka hafatratra ry zareo amin'izao fotoana izao ary indrindra ihany koa fa mitady izay misy an'le zalahy ty angamba. Marina zany tena fona re zay sy tsy nafantatra mihitsy izay ka zany no anton'ireny mazava amiko zao n'izao fa tsy olon-dratsy fa tsy mbola fantatro foana hoe iza marina moa ny anarako ka mba misy aminareo ve milaza ny mombamomba Allô ahoana lesinao re le vehivavy nambarany lahy iny no tazalahy miditra ao amin'ny otrany io ay ve ka izy lesy efa tonga aty amin'izao fotoana izao eno efa ty ihany koa data ka mbola tantara lavabe ny amin'izany fa zao io vehivavy io dia isan'ireo jolahy nakakerina ny rafozako letsy ka mety hoe lahy polisy aingana zao dia zao eno efa voamarina lesiny amin'izany aingana lahy efa tafiditra ao anaty vofy izy zany ko fa ahoana zany se angamba n'le vehivavy lehibe andreo mpakan-keriny zany ny tazany noro ny tsofoka tao amin'izany trano zany tranon'le zalahy ty zany ary tena miandry an'seo izy ka ny sandoka ho vadiko ihany koa izy zany raha izany ko nanararoatra ny fahaverezan-tsaiko raha izany no izy namako ihany tokoa izy nefa nanararoatra ny fitokisako azy laly lala tena tsy vanindry aika nisy an'izany fikasan-dratsy zany tao anatin-drihatra amin'izay aleo ho tratra ry gadra any asa aloha ny anareo ny olana vaovao ihany fa ny fitady tiako hatro amin'izao nge dia tsy mbola tafaverina amiko foana izy ary ka raha-mpanondro maro no nandalo teo ambany masoko ka tsy fantatro tsony hoe tsy fantatro marina iza reny karatra marina sehan'ny noro tamin'ny seriny dia nentina nandrebilebe nasany se fotsiny zany ve nataonay mba ilazany se aminay marina voatery tsy maintsy nanao an'izay fomba rehetra mihitsy mantsy izay mba ampitenana ny se rehefa natsapa fa very ny fitadiany se vokatry ny dariko izay nazo an'se zany tokoa ve eno se ve tsy mijery zavatra kara-mpanondro sandoka avokoa nge reny na dia nilarana aminy aza tsy mitombona mihitsy efa nidoranay moa izy reny te ahoana ary zany ilala koa ny nampiseho taratasy ahy ary tamin'izany fa doara no anarako
Aiza le taratasy? Andrasony mbola voatahiry aty ka. Ka zay no mety ho marina raha mifandinihako azy. Taratasy avy ao an-trano se ihany tokoa ihany zany. Fa iza zao le izy? Andrasony ty le izy. Mety marina ty se, nefa raha tsy mandry ny sainse dia amarino ihany aloha Doara. Doara zany ny anarany se. Doara? Dia inona ho ny lesy ny tena marina amin'ny tantaran'ny lahatany aloha tany ry Doara mpitarika posy? Mety ho tadidiny lahy ihany ve? Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Sederana Antenaina Rabearnala. Tantara nampitondray ny lohateny hoe iza ary ireo nanome aina ny tantara Ulsliv niaraka tamin'ny Faly, Régis, Bruno ary Hervé. Bruno Rakotomalala no nandray feo, Anjarliva no nanatotosy.